Ampifaliana trany tompo klasy tompoky vavy no iarabanantsika mpanaraka ny fandarana dondresaka amin'ity androany ity. Manasantsika anaraka ny fandarana hatramin'ny farany miaraka manolotra ny fandarana ao amin'ity androany ity i Mika Randrembolaza. Mirabanao Mika. Mirabanao Sibela Randremazava, miraban'ny mpijery rehetra manaraka ihany koa an'izao fandarana dondresaka izao amin'ity arivan'ny alahady 6 aogositra 2024 ity ary dia asaintsika tsisy araka aminay hatramin'ny farany satria dia hiavaka ny fandarana dondresaka ao amin'ity anio ity Sibela Randremazava. Izay indrindra Mika Randrembolaza araka ny hitantsika eto. Raha ho any eto amin'ny plateau ny dondresaka dia olona roa no hitantsika eto fa ny anankiroa ambiny dia miditra mivantana avy any ivelany izy ireo ary ankasitrahana sahady ny famaliana ny fanasana eto amin'ny dondresaka. Efa nanao antso ihany zareo Mika tao amin'ny Facebook tao satria misy loha-hevitra mafana be eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao mikasika ny fanovana ravitra eo amin'ny resaka hoe état unitaire sa fédéralisme. Manodidina an'izay indrindra no resantsika miaraka amin'ireo vahiny ireo androany fa ho ampandrosoantsika ary ho resantsika aloha reto vahiny voalohany ireto izay nambala ny fanasantsika ao amin'ity androany ity dia tsy izany fa Andriamatoa Nambinina Raherimampianina izay mpitarotolona. Mirabanao. Mirabanareo mianadahy mpanolotra ny fandarana dondresaka amin'ity alahady ity ary mirabany Rahalahy Durlin Zogobe Rahalahy mpiara-mitolona ihany koa tena kianja nandritra fotoana maro ary arabaina manokana ianareo amin'ny Rahalahy any ampitan-dranomasina any ary isaorana sahady ny amin'ny mbola fahavononana hitady sy hikaroka ny amin'ny hotombotsoany ity firenena malagasy sombonana ity miompo aminay aty an-tanindrazana ary tsy miala fa mijery mandrakariva hoe inona ny vahaolana ho an'ity firenena ity. Fa ihany koa amin'ity androany ity Andriamatoa Durlin retony an'izay mpanao politika. Mirabanao. Ia, miarabanareo mianadahy ary miarabany teknisianina. Mbako manana ny fiarabana izay efa nataony namana Nambinina tena hoe mpiara-mitolona ary mbola mitolona ho an'ny tombotsoan'ity firenena ity ary miarahaba ihany koa ny vahoaka malagasy izay manaraka ity fandarana ity ary tsy adino ireo vahiny izay mitady avinanitra ny ampitan-dranomasina any izay mandray anjara mivantana amin'ity fandarana dondresaka ity ary farany angambany fa tsy latsa-danja dia miondrika ampanajana ho an'ny ataoko hoe polony Tamatavy izay tratrany haitrano nahitana faty olona ary makahery an'ireo very fananana ao anatin'izany haitrano zany ary isaorana ny fitondram-panjakana moa zany izay miara-misalaha foana amin'ny voikava mahatratra tahaka ny nanjoany vahoakan'ny Tamatavy. Ia, ao anatin'izay vahiny izay hatrany hampiavaka ny fandarana ho an'ny anio ny fandraisana anjara an'ireo avy any ivelany amin'ny alalan'ny visioconférence tsy vitan'ny hoe izay fandraisana anjara izay fotsiny fa hampafana ny ady hevitra ihany koa raha ireo handray anjara avy any ivelany ireo dia ahitana ny docteur Rasoa Takamasoandro izay olom-pirenena. Mirabanao tompoko. Faly miaraba atsika rehetra izay eto amin'ny fandarana dia faly miaraba ny vahoaka malagasy koa izay manaraka an'izao fandarana izao amin'izao andro alahady alina izao dia makasika lehibe amin'ny TV Plus anareo eto amin'ny dondresaka tamin'ny fanasana fa dia mafana ny miara-midinidinika mitady vahaolana ho an'ny tanindrazantsika ity. Ia, mbola vahintsika ao anatin'izay fandraisana anjara amin'ny alalan'ny visioconférence izay ihany koa Koto Lilahy Maitsoambo izay malagasy miasa any ivelany any fa diso fantatsika ihany koa amin'izay faneho-kevitra izay. Mirabanao ihany koa tompoko. Miarabanareo ao amin'ny television TV Plus ary misaotra anareo ny nanasanay mba handray anjara amin'ity ady hevitra izay ilay firenena ity. Misaotra anareo tsy nanadino anay na dia tia lavitra ty satria izay mba te haneho ny hevitra mahakasika ny toe-java-misy ao Madagasikara sy ny hoavin'ny Madagasikara. Dia arabaina ny teknisianina, dia arabaina ny malagasy rehetra mihaino fandarana eran'izao tontolo izao.
Ya mankasitraka anareo manaiky ansainy tondresaka ao n'ity andro an'ity araka ny nambara teo mitana ansainy maro ny mikasika an'izay fanovana rafitra izay eto amin'ny firenena. Ampatsiahiviko tamin'ny herinandro asa teo nisy ny fikaonandon'ny tanora ary nisy ny fehi-kevitra izay nivoaka tao anatin'izay fikaonandon'ny tanora izay ary anisan'ny fehi-kevitra nivoaka ny fanomezan'izy ireo safidy anankiroa ho antsika eto Madagasikara na isafidy an'ilay hoe fédéralisme na isafidy état unitaire. Ao anatin'izay anefany dia tsy maintsy hoentina hodinihana ao anatin'ny atao hoe fikaonandom-pirenena ny ahafahantsika manapaka izay lalakizoran'ny firenena izay hoe isafidy an'izay fédéralisme izay tsika sa isafidy an'ilay état unitaire ary ao anatin'izay ihany koa dia tsy maintsy misy ny fividianana lalam-panorenana raha ny lalàna no jirenana ny proposition sy ny fehi-kevitra nivoaka tao anatin'izay fikaonambe ny tanora izay. Raha mikasika ny fikaonando national moa zany dia mbola andrasantsika Mikarandriambolaza tena fanaterahantsika izay fikaonandom-pirenena izay fa avy hatrany dia hosokafantsika ny ady-hevitra fa tsy fasiantsika an'ilay fanadihadiana intsony satria efa fantatro fa tsindrin-daona isika aneo ny hevitra mikasika indrindra izay hoe fanitsiana na ho fanavaozana ny lalam-panorenana indray izay raha ny rivotra mandeha amin'izao fotoana izao manko dia tahaka ny hoe misy ny manohana fatratra ny hoe nisy tsy fahombiazana tao anatin'ny resaka état unitaire teto amin'ny firenena fa aloha isika miditra any amin'ny resaka fédéralisme izay inona ny avantage, inona ny mety ho tombony, inona mety ho lesoka ao anatin'ireo rafitra roa samihafa ireo. Izay no antony sy ny ady-hevitra tahaka izao mba ahafahantsika matondra izay hoe tohan-kevitra ao anatin'ireo hoe fisafidianantsika ny lalan-kevitra anankiroa izay. Avy hatrany dia atao amin'ny nambinina angamba no ametrahako ny fanontaniana voalohany satria raha patsiahivina ianao dia anisan'ny nitarika ny tolona tamin'ny 5 septambra lasa teo. Anisan'ny takin'ny tanora teny Ankanja ihany koa mikasika ny fandravana ny androm-panjakana rehetra teto amin'ny firenena hatramin'izao nefa mbola misy ny androm-panjakana sasany mbola rava hatramin'izao mbola nitakiany zareo ihany izay tamin'ny fikaonando farany teo. Fa ho anao manokana inona ny lalakizorana mety amintsika kokoa raha amin'izao contexte iainantsika amin'ny firenena amin'izao isika mitaky ny tena fanavaozana any amin'izay hoe fitadiavana état unitaire na fédéralisme izay ve ny lalana tokony izorantsika raha ny hevitrao. Ie, misaotra betsaka namana Sibela nametraka an'izay fanontaniana izay ary eto am-panombohana dia tsara mafisina ary ampatsiahivina ny vahoaka malagasy indrindra isika tanora izay maro anisa nandray anjara tamin'ny tolony nahafahana nitaky fanovana ho fanavaozana ny fomba fanaovana politika eto amin'ny firenena malagasy. Raha ny singa fototra raha izay ny malaza azy tamin'ny fitakiana dia ny fototra tamin'ny atao hoe tsy fahampiana sy tsy fahatombanana ara-tsosialy dia ny singanina manokana ny jiro sy rano. Rehefa teny Ankanja dia mety ny hitatra ny mety ho fitakiana tao anatin'izany tokoa ny fangatahana fandravana ny androm-panjakana manontolo satria nahoana ny androm-panjakana nisy teto tao aoriana 2024 makatia dia saika androm-panjakana niankina tamina antoko politika, saika androm-panjakana tsy mahafantatra afa-tsy sy ny tombotsoan'ny mpaniraka azy na ilay nampiasa azy nipetraka ho mpiasa zany ny tompon'andraikitra tamin'ireny androm-panjakana ireny dia iza no patron, ny patron ny mpanao politika izay nametraka sy nanindry azy tamin'ny toerany. Zany hoe ny tolona natao teny Ankanja dia tolona aloha anankiray amin'ny faharesen'ny vahoaka malagasy noho ny tsy fahaiza mitantany ny mpitondra fanjakana ny fandimby teto atao aoriana ny 2024 raha izay no amaritanay tena mpitaritolona teny Ankanja sy ireo tanora maro nitady fanovana teny amin'ny Kanja na teny amin'ny sehatra samihafa teny. Raha miteny indray isika hoe rafitra ve mety olana teto ka miakatra ambony latabatra indray androany fa hoe fédéralisme sa état unitaire sa inona mety misy raha la Zouk Durlent aloha dia sorina hoe état d'esprit tsy ampy eto mba manana izay fa tsy izay aloha raha aminay mpitaritolona no maiky aminay zany ao anatin'ny atao hoe vavasan'ny famalinan'ny fitakin'ny tanora iny ao anatin'ilay mety ho andrandraina rapitso sy rafakapitso
fa fototra aloha zao no efa napetraka dia zao nahandrava ny fanjakana jadona zay nahatonga ny olona ny menimenina ny fanjakana jadona tsy nainjery ny vahoaka malagasy nahatonga ny adihevitra miakatra ambony latabatra hoe état unitaire sa état fédéral no atao eto amin'ity firenena malagasy ity tsy tonga teo ambony latabatra zany adihevitra zany raha nahalala ny maharary ny vahoaka any amin'ny isamparitra any ny mpitondra fanjakana ny 120 district na ny district 20 dia nanana olombotendry olombofidy inona no mahatonga ny tanora hoe raha vao ny androm-panjakana raha tsy teny ny assemblée nationale satria tsy tonga mivantana any amin'ilay ilain'ny fiarahamonina ny atao hoe anjara asan'ireo solombavam-bahoaka raha izay no mahalaza azy mahitsy ka lasa miteraka polémika any amin'ny hoe tsy misy fampandrosoana tonga any amin'ny faritra tsy tonga tamin'izany adihevitra zany raha nanao ny andraiky ny tandrify raha nampiasa ny oentomanana izay ny faritany lalàna nomena azy ireo solombavam-bahoaka dia tsy misy adihevitra tokony andeha hiteraka polémika eto amin'ny tany sy firenena hoe rafitra ny olana eto ilay mpitondra fanjakana ilay olombotendry olombofidy dia tsy manao ny atao hoe tamberina ndraikitra ho an'ilay vahoaka malagasy any ambanin-drafikazo any ka rariny sitsiny raha menimenina ny tanora fa ny mampalahelo fotsiny ao anatiny namana Sibelasy Njaka mika azafady dia misy tanora apahany hoe aho fa tsy ny tanora rehetra mety ho ampiasaina solombavam-bahoaka ampahitsiana ny itenenina zany ananana pirofo mananganangana fikambanana fa zainzed mananganangana vondromondrona fampitolona mba entina ivoizana ny atao hoe rafitra ny olana eto amin'ity tany sy firenena ity ka aminay mpitaritolona zanambinina raha mampianina dia mitazona hatramin'ny farany ary mijoro amin'ny foto-kevitra mijoroako hoe tsy any anatina rafitra ny tena olana teto fa ny fitiavatena ny mpitondra ny fandimby atomboka any amin'ny olombofidy makany amin'ny olombotendry namana Sibelasy efa mikofokofoka mafy ny ao amin'ny visioconférence ao efa te handray anjara izy ao anatin'ny adihevitra hitondra ny adihevitra mafandray ihany koa koto lehilahy Maitsoambo raha ny hevitrao inona no mety tokony ho apetraka ho an'ny rafitra eto Madagasikara état unitaire vesa fédéralisme arak'izay hoe rafitra izay anisan'ny fekevitra nivoaka tao anatin'ny hoe fionan-don'ny tanora izay ara ny hevitrao izy amin'ireo no mety ho ampiarina ho an'ny eto Madagasikara sa misy arafitra hafa koatr'izao ihany koa mety ho azo ho apetraka eto amiko dia ny rafitra ino moa zany organisation moa zany le izy fandaharana amin'ny ino moa zany organisation d'état zany le izy fa tsy système le fédéralisme zany hitako hoe lalana anankiray ahafahana miala amin'ny jadona misy amin'ny fanjakana foibe satria araky ny fangatahan'ny mpitolona dia hoe hovay ny rafitra ny système zany nanao fangatahana ny rafitra tonga ny olona nanao fianarana mafy sy andinika mafy makasika ny fanovana rafitra nanome ny tolo-kevitra tao amin'ny zareo mpitondra Lazaza Ferson tolon'izy dia tsy voaray satria tsy nisy nijery akory inona le rafitra nefa zavatra efa mazava fa firy ny mpitondra nandalo teo dia miova ihany ny mpitondra fa Madagasikara dia mitsoroka miandetika lalina foana dia raha nangataka ny SCR hoe hovay le rafitra dia tsisy miaina fa dia mbola misirisiry any mbola miaraka any ny filoha teo aloha efa zay tsy naomby sady efa namotika ny Madagasikara dia mbola miaraka mandeha makary mandeha mivavaka mandeha makary dia mandeha ny resaka hoe fédéralisme toza hoe sao dia mba fotoana tokoa zao zavatra zao hoe raha ohatra ka miziriziry ny fitondràna foibe anao zay tiana atao fa tsy mihaino mihitsy ny resaky ny tiana kianja na ny resaky ny vahoaka eran'ny faritra dia sao dia kosa raha tokony samby anana ny autonomie anana ny gouvernementany anana ny inona moa zany le législatif oka azavaina kely tsotsotra amin'ny mpanaraka zany fa ny état fédéral pour tsy midiko mizara ny Madagasikara
tsy moko masarotra an'izy mampatahotra ny olo hoe hiteraka adapoko hiteraka sarasarana tsy sarasarana fa misy état fédéral anankiray saingy ny isaky ny faritra dia misy ny antsoina hoe état fédéré reo état fédéré reo zany manana ny constitution manana ny ino moa zany ny législation dia amin'izay fotoana izay mba manana pouvoir koa fa tsy ny hoe ny pouvoir central foana no midikté ny zavatra rehetra zay mandalo any amin'ny faritra zay ny faritra tokony mba manana zavatra ho lazainy raisitsika ohatra fotsiny tsy resaka hoe araky ny eritreritrin'olona fahakalana ny ingara iny fa zava-nisy tamin'ny fitondrana mahakasika ny automasina inona zavatra mantalo automasina dia misy ny dinateky dia zareo tamin'ny fitondrana fohy be nanao soni hoe tandrao daholo ny arena rehetrrehetra tandrana oety aondrany any daholo daholo ny rehetrrehetra automasina fa maka 1% misy torona fotsiny zay 1% zany ve dia mba hitanareo olona mba unitaire zany hoe olona mba tia tanindrazana filopirenena midécide 1% ny alaina amin'ny arendena automasina zay ray dia avy eo misy ny inona moa zany ny automasina poro misy ny maninona conteneur moa zany manutention conteneur zay ny any amin'ny fazakana fohy be any no midécide hoe aleo omena tantanany avy any ivelany zay automasina zany tsy miteny tsy mahafa manome hevitra tsy mahafaka midécide n'in'inona dohatry zany koa ny raffinerie automasina raffinerie automasina dia ny ngara varomanana aloha tonda mitsy ianarana fa ohatrany hoe atahorana foana zavatra zay fa tsy resaka fankalana fa fe zava-marina izy raffinerie tamin'ny andro varomanana no narodana azy inona zavatra raha ohatra ka ny taloha Madagasikara manafatra pétrole brut dia raffinena automasina mora sady madio ny pétrole asika tamin'izany fotoana zany rehefa potehinao ny raffinerie dia mividy pétrole raffiné avy any ivelany lafo dia teo nanomboka napotika ny jirama satria tsy razava ny détail technique fa lasa lava loatra le resaka dia zany décision ketry zany zao fiaina ny masandramanitolo dia misy ingara varomanana any central no midécide manapotika ny inona moa zany le fiainan'ny automasina ka nanana pouvoir ambany teny dia ny olona automasina na ny vahoaka ve na lalana mbanany any hery mikasika zavatra zany fa dia tonga dia avy any ambony any manapotika automasina mbola hitirantsika lalina moa zay koa rehefa avy eo miresaka hoe fahaleovan-tena ara-toekarena sy ny sisa sy ny administration fa metsika fitenena ihany koa i Durlin eto androany satria nisy ihany fanehoan-kevitra zay nataonao tao amin'ny tambajotran serasera mikasika hoe zay fanovana rafitra eto amin'ny firenena izay ampatsiahiviko fa ianao anisan'ny tolona tamin'ny 25 septembre ny takiny tanora zay hoe fanovana rafitra izay mbola manohana an'izay ve ianao amin'izao fotoana izao ia anisan'ny tolona tena marina zany fa ny tolona ny adivana teto tena marina fa rafitra fa amiko manokana zany mila iadivana ihany koa zany ny toetsaina satria ny toetsaina agnisan'ny facteur de blocage tsy mampandroso an'ity fiainantsika ty raha iverenana ny tantara ny zavatra nisy tamin'ny 25 septembre dia niainga tamin'ny teboka anankiray dia tsy inona zany fa lay jiro sy rano fa nitatra ilay izy rehefa avy eo dia nakany amin'ny fandrodanana ny rafitra misy eto amin'ny firenena zany ary teo ilay nipoiran'ilay teny hoe ovay ilay rafitra ary fahatelo satria teboka telo ilay izy dia ny dia ataontsika hoe fahatongavana amin'ny fitakiana ny fialany filoha teo aloha Andrinina Rajoelina zay zany ny zavatra nisy tamin'ny taona lasa raha miresaka atsika zany état fédéral sy état unitaire zany dia ankehitriny dia tsy voandroany no resaka an'izany fa efa nisy tantara tany aloha tany zay ratsarotsika fa nisy ny tompoko lahilahy Gaston eo ihany koa ny dadamonja zany monja John zay anisany fédéraliste tamin'izany fotoana zany ary nafanafoa
na fanafoa satria izany fitakina fanovana rafitra zany eo amin'ny lafo ny état na état unitaire na état fédéral zany dia vokatsy ny frustration avy amin'ilay disparité socio-économique zany hoe misy zany fatra zay ataoko hoe natao ankilabao fa lasa ny vangongo atia Antananarivo zany ny fahefana rehetrarehetra ka mahatonga ny any amin'ny faritra zany lasa nde ataoko hoe frustré izy dia mivoy an'io resaka fédéraliste io zany fédéralisme ny zavatra mila jerentsika alohany hijerentsika ny resaka rafitra eto amin'ny firenena zany dia misy teboka enina io teboka enina io zany na io état unitaire na io état fédéral zany dia tokony hise reposer hifototra amin'ny zavatra anakeninareo fa raha ohatra tsy voahadra io na état unitaire io na ivadika atsika amin'ny état fédéral fédéralisme zany dia raha tsy voahadra lay teboka enina zany dia mbola hiodikodinety foana atsika zany hoe les versions l'état unitaire ihany no entsika makany amin'ny version fédérale inona le teboka anakenina ny fanamafisana ny fahaleovatena ny fitsarana misy ve zany eto Madagasikara zay zany point teboka voalohany ny teboka faharoa dia ny fiadivana ny kolokolo sy ny tsy maty manota io lay corruption sy impunité satria olombelona reo olombelona ny manao politika dikan'izay zany raha ohatra ka reo olombelona zay zatra n'le zavatra ho tany saiko eto zany point faharoa resantsika mbola point fahatelo no mbola hoentiny makany amin'ny état fédéral zany dia mbola le version en état unitaire ihany no makany amin'ny état fédéral ny teboka fahatelo dia fanatsarana ny fahaiza-manao any fitantanany raha mpanjakana satria hitatsika fa misy dérapage foana eo amin'ny resaka administration publique ny fahaefatra dia ny fiantohana ny fangarahara ny fitantanana sy ny fampiasana ny volam-bahoaka misy ve zany hitatsika ny cour des comptes matony namoaka an'ireny dikan'izay zany tsy voahaja ny resaka fitantanana ny sy ny fampiasana ny volam-bahoaka zay ny fahadimy dia fanomezana andraikitra mazava sy tena izy ireo vondrom-bahoaka paritra io lay anisany adivana am'izao anatin'ny état fédéral satria mivangona aty le fahefana zany dia tsisy fahefana na décision raisy ny any amin'ny faritra mihitsy zany fa tsy maintsy miera aty amin'ny fanjakana foibe foana zany ary ny teboka fahenina farany dia ny fametrahana kolotsainy fampamoahana andraikitra ity zany anisany zavatra tena ilaina amintsika amin'ny teny zao io nantsona amin'ny frantsay hoe reddition des comptes ino moa ny reddition des comptes dia raha ohatra zany hanamboatra hôpitaly ny fanjakana ataontsika hoe 10 milliards d'ariary manahoana ny fampiasana ny vola io firy no nampiasaina araka ny tokony ho izy ve nanahoana ny fiantsoana ny tsenam-barim-panjakana nalalaka ve sa misy kantranatrano satria raha fa ohatra ka tsy mandalo an'io reddition des comptes io zany ny tompona ndraiky mpanjakana zay mikirakira vola dia mazava ho azy lasa mampitoetra an'ilay kolikoly sy lay tsy maty manota zany eto amin'ny firenetsika manona ny hevitsy docteur ao anatin'izay hoe fanivana rafitra izay anisan'ny tena kian'izay mivoaka izy ity tao anatin'ny fionan-doham-pirenen'ny tanora moa zany hoe rafitra fédéralisme sa état unitaire no apetraka eto Madagasikara ahoana ny fahitanao azy reo rafitra roa reo tokoa ve no tokony apetraka eto sa inona no atao hoe rafitra mety ho an'ny fitantanana ho an'ny Madagasikara zao aloha ny zavatra tsara ho fantatsika rehetra lay hoe état fédéral hoe fédéralisme na état unitaire dia faux débat le izy zay namana voalohany indrindra faux débat le izy nazay voalohany indrindra aloha za manoana tsy état unitaire fotsiny no toanako sy angatahiko fa état unitaire décentralisé tsy ny état unitaire akory no ratsy sy nampahatra ny Madagasikara fa fomba ny tantanany misika ty jereo firenena hafa tsy Madagasikara rery ingino ataontsika hoe état unitaire jereo Japon zany anisany nanapoany États-Unis bomba zany tena hoe potika fa maninona nitavaboaka ny zareo akehitriny satria nanana olona nahay nitantana ny zareo nanana mpitondra nanaja lalàna ny zareo tsy nampanjaka ny kolikoly nanana fitsarana mahaleo tena ny zareo nanana
an'izay ataontsika hoe fotodrafitrasa isan-karazan'izay. Ilay resaka ataontsika hoe décentralisation. Décentralisation nge mitovitovy amin'ilay fédéralisme ihany, fa problème teto amintsika dia tsy nampiarina io décentralisation izay voasoratra ao anatin'ny constitution malagasy. Ao amin'ny article 3 ny constitution malagasy ohatra dia milaza tsara ny CTD, izany hoe autonomie administrative et financière an'ireo faritrareo, afaka migérer ny faritra zany izy amin'izay zavatra izay. Ka tsy hoe akory izany no contre an'ilay état fédéral, fa voalohany indrindra dia hoe moa ve vonona itsika amin'izay zavatra izay. Inona no atao état no? Ny état dia misy zavatra anankitelo hita ao. Voalohany indrindra ilay territoire, faharoa ny pouvoir politique, ary fahatelo ny mponina. Amin'ny resaka ataontsika hoe état fédéré, fédéralisme, ny territoire moa ve tsika hijanona amin'ilay province anankienina izay ny Frantsay nametraka azy tamin'ny alalan'ny loi tamin'ny avril 1946 izay nakatoavin'ny zareo moa izy tamin'ny 25 juin 1946 dia hijanona amin'iny ve tsika sa ataontsika hoe 23 à 24 régions no avadika état fédéré. Dia izay aloha ny territoire. Eo amin'ilay pouvoir politique. Pouvoir politique zany mila corps transversal zany, dikan'izay mila administrateur civil tsika. Raha jerena nefa ny administrateur civil à Madagascar manodidina ny eninjato eo misy. Raha vaditsika ho état fédéré zany Madagascar dia tsy ampy io eninjato misy io, tsy ampy izy io. Ka izay le teneniko hoe tsy ratsy ilay hoe fédéralisme, fa i Madagascar dia tsy vonona mihiditra amin'izay. Resaka administration koa zany resako izay. Hotoizantsika ihany koa tena any amin'ilay izay tsy fahavononana izay ve zany mety tsy ahafahantsika miditra any amin'ilay resaka fédéralisme raha izay raisonnement nentiny mpiantsihatra teto hatramin'ny fandohany ny fandaharana avy eo sokafantsika eto amin'ny plateau ny adievitra. Tonga dia amalany resaky docteur zany amin'ny teny hoe tsy ampony administrateur. Zay hoe ny sakana tsy ahafahana miroso amin'ilay fédéralisme. Tsy azo tonga amin'ny former olona. Zany hoe lafiny teknika ilay zany izy. Satria misy ny teknika tsy maintsy mbola amboarina structure dia izay no tsanaovana changement. Hitako hoe tsy mitombo izay. Fa no maharaka an'izany dia hoe misy hoe mitovy ihany hony amin'ny état unitaire décentralisé sy ny fédéralisme. Tsy mitovy zany satria zao ny fédéralisme dia garanti par la constitution ny autonomie ny état fédéré. Par ohatra hoe état unitaire décentralisé, ny cas amin'izao fotoan'izao tsy appliquen'izareo le décentralisation. Dia inona ny azo ny fahafaritra atao, tsy zava azo atao, fa ny état fédéré garanti par la constitution ny autonomie ary manana ny ino moa zany fahefantanteraka ny région. Misy ianao miresaka hoe ino moa zany souveraineté nationale. Dia anatin'ny fédéré rehetra misy ny état fédéral izay migarantira ny souveraineté, misy ny amin'ny constitution de l'état fédéral no midécider ny défense, ny politique étrangère, ny langue nationale sy ny rehetrarehetra. Fa limité amin'izay ny état fédéral fa ny état fédéré manana ny autonomie tanteraka. Ka raha atao hoe ho lazainao fa mitovy ny état unitaire décentralisé sy ny état fédéré dia tsy mitovy mihitsy zao. Nambiny, aloha ataontsika mamaly teny Nambiny par rapport amin'izay dia avy eo miverina any amin'ny dokotera ny fitenenana avy eo. Ny rafitra efa niteneniko izy hoe ny rafitra tsara ny manova an'ilay rafitra. Fa ny mpitondra fanjakana ny fandimby hamafisinay zay. Maro anisan'ny tanora manohana an'izay hoe ny politika nisy teto raha manaiky fa top down ny ainga avy aty ambony. Fa na izany na tsy zany tsy nisy fitroarana nataon'ny tanora, tsy nisy fietsehana raha ohatra ka ilay tompona andraikitra napetraka tany amin'ireny faritra ireny tsy nialokaloka tamin'ny loko politika. Zay indray tsy te ho tonga any amin'ny hoe mety tsy ho ampy ny administrateur. Hoe tsy vonintsika ao anatin'izay idirana amin'ny resaka fédéralisme. Ny fédéralisme raha ny firenena ny rosy tamin'izany aty Afrika dia manahoana mbola tsy misy sangany
mbola tsy misy de tena hita hoe manahoana firy aty Afrika ny firenena ndroso tamin'izany de za tsy te hiditra lalina amin'iny hoe ndeha ifandresy lahatra eto hoe nitondra zao na nitondra anakay zay fa ny tohananay tanora-pitolony mpitaritolona teny akantsa de hoe fotoana aloha izao ametrahana vavasy satria ny mpitondra ny fandimby teo hatrizay hatramin'izay hatramin'ny 520 teo de saika mpitondra saika voafatotry ny tenentsika rehetra teo hoe corrompu tsy te ahenony fitarain'ny vahoaka any ambany ravikazo any fa amintsika amin'ny teny zao misy fanjakana fanavao zany zay raha tsika resy lahatra irahan'ny tanora maro tapa-kevitra fa raha ohatra ka ifanomezana tanana ifanohanana arakevitra de miroso isika makany amin'ny atao hoe ametrahana ny vavasan'ny fanovana rafitra rapitso raha afakapitso mety ho afaka 10 taona ve na 12 taona afahatsika zany manomana sahady hoe inona ny filana fototra afana miroso amin'izany rafitra samihafa zany zay vao tokony isy ny referendum fa androany ny mampikaikaiky ny vahoaka malagasy de ilay tsy ny fiainona azy aloha ny mamaika ny vahoaka malagasy androany de afaka baka tsy hoeleo ny ankizy amanetsiny ve na mety ho ray etsy eo ny mampimenimenina azy de hoe ahoana no afahandreo zanandreo miditra amin'ny sekolim-panjakana na ny université-mpanjakana zany hoe ohatrany hoe zavatra iainantsika zao zany aloha mbola mila vahana fa aveotsika vao mandinika hoe ohatrany ahoana ny ampandrosotsika amin'ny firenena aveo raha zay toan-kevitra zay le teneniko hoe ny fitakina rehetra nataon'ny tanorany mety hoe miakatra ambony latabatra ary lasa sujet mafana na sujet délicat kely ny état unitaire sy état fédéral ny antony de tsotra hoe misy olona miezaka mitady zavatra anasiana polémika eto amin'ny firenena fa ny mpitondra fanjakana zay taritiny filohampanjakana androany de tsy miditra amina resaka polémika fa hoe namaly ny filany ny vahoaka malagasy zay nampikaikaiky azy antaonany maro efa namaly izy fa ho entina hodinihiny izany fa misy olona de tena minimy teny hoe alefasony référendum afana mifafidy sahady zany hoe raha resaka constitution zay zao mbola manana faniriana hoe ao anatin'ny dinika national tena izy zay iombonandrehetra ao arinan'iny antanora eny de iza no antoko politika na vondrona politika mitambatra afaka hanolotra lalam-panorenana ka tohanana ihany koa nefany fa ny fitakina teny akanja de hoe nahanova lalam-panorenana 120 isika rehefa ny mpanatanteraka na ny mpanolo-kevitra hanovana ny lalàna ny olona tsy miaina ny fiainana iainany vahoaka eny amin'ny fiarahamonina eny de ny omaly ihany no verneto zany hoe ilay fampiarana ny lalàna lasa mandeha ila ny mpitondra ny fandimby de nampiasa ny fahefampitsarana entina hanagadrana ny tsy mitovy hevitra zay anisan'izany izany no politika efa hita fa irosony fanjakana zao hoe ahoana no afahana manova an'izany fomba fanao politika zany ahoana no afahana miaino ny vahoaka malagasy afahana mamaly amin'ny apahany ny olana ara-tsosialiny fa androany hoy tapitra ny mety manodididina ny resaka kidnapina na ny alatr'olona somaro nangingina satria tsy hita ny fahavononan'ny mpitondra fanjakana zay tarihan'Andriamatoa colonel Randrinirina tratra ny mety tomponantoka na de molina tsy zato isanjato azy de efa manomboka mahavelom-panantenana hoe tena manao ny fitondram-panjakana zany hoe hevitra ve zay ve zany de hoe aleoaloha zany mandeha am'izao fanavozana zao foana aloha zany aloha zany tsika fa aza mbola resahana aloha ny fédéralisme sy ny état unitaire raha zay argument any nambininy zay ny nitakin'ny tanora ny nitakin'ny vahoaka malagasy de mila olona afaka nala azy tao anatin'ny jadona aloha tsy nisy ny fanjakana androany raha tsy nisy ny fietsehana ara-tsosialy ny fietsehana ara-tsosialy zay notarian'izy telo mianada tamin'ny alalan'ny bidon jaune no amafisin'ny tanora efa saiky tsy tafavoaka fa nitsangana rehefa nanao antsoantso ny tanora ka zay miantsoko ny tanora hoe nanao antsoantso isika vonjeo zahay kapisaty ialako tsy ny mamerina kely azay de rehefa nisy tapa-kevitra tao tompona andraikitra ambony izy androany tompona andraiky mpanjakana handeha hitondra ny marary atsika hamany olo atsika namaly ny fitakitsika teny akanja de zahay avy amin'ny mpitaritolona avy amin'ny union de base pour la révolution de Madagascar de tena te amin'ny essence aloha
hoe io fa efa manomboka afaka amin'ny apahany ny olana zay notakiny Jiosy rano efa afaka amin'ny apahany faratsindalana tiana tenenina zany de zao hoe aleo aloha omentsika sansany amin'ny famahanany olana misy de tsy andeha ambolo polémique an'izay tsika hoe andao asina état unitaire na état fédéral zao no zava-misy ankehitriny misy Oa interjection ve ianao zay teny kianja milaza fa solitenany tanora tamin'ny teo amin'ny rehefa ianao zany ny tolona ianao hoe tena mahita inao zany fanavaozana amin'izao fotoana izao hitanao fa tena misy fanavaozana miainga amin'izao fotoana izao raha ohatra olona hoe mianatra ianao miresaka hoe fokanandio teo amin'ny tanora ohatr'ireny ve no fokanandoa ohatran'ireny ve ny ina moa zany ny hitarika amina zavatra vaovao de ianao milasa fa jadona foana tamin'izay de amin'izao fotoana izao ve ianao ve aminao afaka miteny ara-dalàna ny olona afaka midan-dalambe satria ny tena olana de zao nareo milaza fa solitena ny telekianja nareo milaza fa mpitolona nefa nareo milaza fa mpitolona indray no ohatrany bebe ny mpitolona hitatsika eo zany zay njetsetsa rehetra disy fanantenana amin'ny zavatra mandalo fa ianao indray ohatrany hitanao hoe ianao zany mitolona any amin'ileo tena mety tsara mihitsy amin'izao fotoana izao ka fa tena apetraka aminao hoe ianao hoe tena mahita fanavaozana amin'izao fotoana izao ary tena mahita fahalalana satria ianao miteny hoe jadona foana hatramin'izay ka ny alay sorona didy jadona mametraka fantenina olona ny apetrako ary asa hodikodina hoe misy fanavaozana marina be amin'izao tsy anatin'ny jadona tsony ve tsika amin'izao mamary telopolo seconde nambinina de avy eo metsika Durlin fitenena ny afatra amin'ny zoglako to mialatsy no tononiko ohatr'izay ianao zay miaina sy mipetraka eto a Madagasikara miaina ny réalité nandritry ny fanjakana jadona de miaina ny zava-misy androany ho anay victime nogadrain'ny fanjakana rajoeliny tsy zarery fa maro anisy izahay tao anatin'izay ianao any ampitan-dranomasina miaina amin'ny alalana tambajotra tserasera no ahafahanao manao analyse valio fantaniko hoe misy ve ny fahalalana amin'izao fotoana izao de misy ve amaly anao fanavaozana be asasiana hoe any ampitan-dranomasina zay miaina ty fa fantanina napetrako ny fanavaozana aminay zay tanora tena nitolona nitaritolona antaonany maro zay no nitaritolona misy ny fanavaozana miaina ny vahoaka malagasy vova amin'ny apahany olana nisy teto amin'ny firenena raha miteny ianao mety ny tianao tenena hoe zay midina an-dalambe inona moa no tokony hidinina an-dalambe amintsika miteny zao raha miaina ny réalité misy tsy aro hitany anatin'ny tambajotra tserasera fa nitsika miteny zao ny mpanaratsy no tena midominy na ao anatin'ny tambajotra tserasera ao de miaina amin'izay anareo tambazotra tsisy resaka anareo miaina tena kianja fa fantanina mipetraka hoe misy ve fanavaozana matetareo any koa inona efa mahitsy be amin'ny teny aminao efa mamaly misy zao amaliko anao tamin'ny fotoan'androny raha nanao fitakina ny mpianatra teny amin'ny anjery manontolo dia nisetry ny navalin'ny fitondrana teo aloha ty fidanitra mavofe tanora malagasy maro be ny sambotsamborina ny latsana lacrymogène misy fanavaozana androany satria natery ny fitondram-panjakana ny fanavaozana eny amin'ny université ny jiro na sy ny rano zany no atao hoe fanavaozana sy andrasanay tanora ka mahatonga anay hanohana ny ezaka zay atao fitondram-panjakana tsy azonao zany le fanavaozana zany eny ary metsika fitenenana andray aloha i Durlin ny andro tsy janona am'izay za fa iverina kely amin'ny docteur satria ny teny moa docteur teo hoe faux débat ny fivoizana ny état unitaire sy ny état fédéral amiko tsy mionkevitra aminy satria tsy tokony état anankiroa reo ihany ara no ho resahana ao anatiny zao fanavaozana zao fa izy io aretina ny kika tao de zao zany izy mivoaka daholy ka raha ohatra sakatsakanana zany de tsy mety fa aleo samby hanome ataoko hoe formana état ny tsirairay na ny antoko politika na ny olotsotra sy ny rehetrarehetra zany dia resahana miaraka eo le izy ivelan'la état fédéral sy ny état unitaire dia misy koa nge mivoy ny resaka état unitaire fa région autonome sy province autonome tahaka ny resaka tahaka ny humaniste écologiste mialatsiny manona zany eto fa zareo efa mivoy an'izany ny ivelan'izay dia ny état régional
ary mbola tsisy piresaka koa ty anankiray ty ny dévolution dia ny Royaume-Uni zao mampiasa azy any amin'ny zareo Angleterre sy ny Écosse sy ny Irlande any, zany hoe fakana apahany ny fahefana zay misy amina fanjakana anankiray zany mba inona tiky afindra zany any amin'ny ataoko hoe faritra sasany zany ao anatiny zay Royaume-Uni zay. Io dévolution io zao dia anisany hitantsika fa mampandrosa ny Royaume-Uni. Miombon-kevitra indray za amin'ny zavatra nolazainy docteur teo mahakasiky ny hoe ny état unitaire tsy ratsy satria ny Japon sy ny Norvège, Japon moa zany mentionné teo fa misy Norvège zao dia anisany mampandroso azy dia io resaka état unitaire. Tsy ny état unitaire na état fédéral ho ny ratsy quelque soit forme na état fa ny bonne gouvernance ahafahantsika nde ataoko hoe mampanjaka ny transparence amina firenena anankiray zany. Raha ohatra ka voahaja zay bonne gouvernance zay dia zay no mampifonctionner any système anankiray ao anatina firenena, fa tsy hoe état fédéral ty état unitaire nefa ny gestion an'le firenena tsy mandeha amin'ny tokony ho izy dia ninona ny système mampiasaitsika eo zany dia hiodikodikeny foana tsika ao anatin'izay système zay. Fa zay mahatonga anahy hoy foana hoe ahoana fomba mba ahafahantsika miady an'io resaka état d'esprit io. Misy miteny moa zany hoe ka le lalàna nge no mahatonga mamoaka ny olona anankiray hanery ny olona anankiray hanaja ny resaka système ao anatina firenena anankiray ohatra anatin'izay ohatra ny bonne gouvernance. Fa tsisy lalàna ngeto Madagasikara, misy lalàna ngeto Madagasikara fa firy amintsika ny manaja ny lalàna eto lalàna efa misy io ka zay nataoko hoe toetsaina io. Raha ohatra ka tsy discipliné tsika ao anatin'izay fanajana ny lalàna zay dia tsy zavatra androso zany eto amin'ny firenena. Metsika fitenenana indray docteur amaly an'izay hoe fanazavany ny toerana zay. Eo ombako manana ny nambarany Jobera laha teo makasiky hoe toetsaina le izy toetsaina tena olana a Madagasikara dia hamany ny fanontaniany Jean-Claude Maitsoango zao makasiky hoe tsy azo atao ve ny manofana olona. Mbola administration fotsiny ny resaky teo iny fa mbola zéro koatra ny any santé. Ny agent zao raha fahasalamana jerena eo amin'ny 25 000 eo fotsiny manerana ny Madagasikara. Moa zay raha iloso amizay état fédéré zay tsika afaka hisan'ny vahoaka ny fahasalamana araka ny tokony izy, araka ny besoin zay lazainy OMS hoe faraparasiny mba 1 médecin par 10 000 habitants. Dia mifanontaniana hoe azo atao izy ianao no manofany. Voalohany indrindra aloha ataontsika hoe administrateur civil. Any amin'ny province nge tsy manana école tsika, tsisy ENAM, tsisy l'école nationale de magistrat de greffe ohatra. Dia ny antsika nefa besoin immédiat zany hoe amin'izao fotoana zao zany ilavantsika anazy. Ny eo anefa tsy ampy. Dia ahoana zany ireo mifatra ireny zany hoe olona tsy manana an'ilay capacité hitondra hoe no hapetraka ao amin'ny état fédéré nefa ianao io aza anisan'ny ady be tao amin'ny Facebook hoe mba olona manam-pahaizana ny fidiona filoham-pirenena. Aiza ve olona tsy manana inona ma ty diplôme BPC bac fidiana reo. Dia ohatra ka olona tsy ataontsika eo manana an'izay fiofanana amin'ny resaka administration zany tonga nitondra ny dikan'izay lasa hivaronakavy ity firenena ity. Dia mahakasika amin'ny hoe le autonomie ny région afaka kitihina le olana dia tsy fanajana ny lalam-panorenana. Ao amin'ny lalam-panorenana ge ao amin'ny constitution zany article 163 dia milaza mihitsy fa interdiction de toute révision de l'autonomie des collectivités territoriales décentralisées. Fa tsy ajaina raha ohatra ka appliquena io voalaza ny constitution io dia angamba tsy teraka ny débat kehitriny hoe andao itsika hiova fédéralisme. Fa zay le olana zay tsy fampiasana ny voalazan'io constitution io dia ny tompona andraikitra sy vazy tsy manara-maso akory tsy mitery raisina ohatra ny député fa manara-maso ny asan'ny mpanatanteraka ve zareo sa mifaly fotsy miteny hoe merci président zay fanontaniana anankiray zay. Dia misy fanontaniana anankiray ty averiko aminao Claude Maitsoango to dia valinao ngamba reo afaka miteny rehefa avy miteny za raha mety hoe ianao mipetraka any Suisse ahoana ny nahatonga any Suisse ho lasa état fédéré.
lasa état fédéral moa sy nanao an'ilay fédéralisme. Vetivety fotsiny docteur, vetivety fotsiny koa tsy docteur. Amin'ny docteur zany tsy tokony hanovany io lalam-panorenana io sika raha zay efa nazavanao zay satria voafaritra ao ihany daholo ihany ny resaka décentralisation effective izay takina amin'izao fotoan'izao io. Voalaza ao daholo ireo zavatra reo fa ny lalàna ny loi d'application zany mila petraka ny loi d'application satria lazaina fa ao amin'ny article 3 hoe autonomie administrative et financière ny inona moa ny collectivité territoriale décentralisée kanefa tsy ampiarina akory le izy. Dia izay zany mila apetraka ny loi d'application an'izay zavatra izay dia tafavoaka foana tsika na état unitaire décentralisé io. Fa mila arahina tsara ny voalazan'ny texte. Koto misy fantaniana maromaro teo. Zay teo. kafakomaly an'io hoe jour la médecin hoe fa ahoana ny fomba ny Suisse lasa état fédéral. Ary mandroso be Hoe mitombo tamin'ny Madagasikara alohan'ny hamaneko an'izay aloha zany dia resiko le resaka hoe satria tsy manana école, satria tsy ampy ny médecin, satria tsy ampy zao, zay ve no sakany sa hoe manao ohatra ny olona ohatra hoe ny any Allemagne zany fantany fa misy ny vieillissement de la population dia fa zao dia zao dia fa manomana ny relève zay mahatonga ny gasy opéra moa tsy afantarany Allemagne hoe ahoana sakatino tenena. Hitanao le problème à Madagascar dia zao miresaka ireo sekoly manofana administration reo manko bailleur de fonds nge no mamatsy an'ireo dia eo le olana zay lasa tsy afaka, lasa hoe vita le promotion anankiray zay vao afaka mandeha ny promotion anankiray, zany hoe resaka ara-bola zany tsika efa problème manokana zay zay mbola resafy rehefa avy eo moa dia tsy haiko na afaka maly any fanontaniana izy ianao. Dia zao ozy ianao tsisy école, tsisy médecin rehetrarehetra dia mahasamihafa azy rehefa état fédéré dia samy manana ny budget, samy manana ny rehetrarehetra. Ka raha ohatra amin'ny état unitaire amin'izao fotoan'izao ny loi de finance hitatsika zany tsisy investissement nan'iray ao anatin'ny loi de finance tsisy afa-tsy fandanimbola ao. Ka raha ohatra état fédéré dia afaka mijery hoe ny problème aminay aty izy tsisy manam-pahaizana ty aminay aty, tsisy médecin aminay aty, tsisy administrateur dia ny budget-nay dia consacré-nay amin'ny fampianarana, consacré-nay amin'izao lasa hoe docteur lasa zay. Dia miteny ianao hoe ahoana ny any Suisse nahatonga anazy état fédéré. Mahatonga ny Suisse état fédéré dia zao ny Suisse dia misy na ny langue fotsiny zany langue nationale misy anankiefatra, misy ny allemand or Deutsch dia misy ny ino moa faharoa zany frantsay dia ny italiana dia ny romanche, langue anankiefatra dia culture samihafa mihitsy ireo. Dia raha raisinao zany ohatra hoe ataontsika fotsiny hoe ny état de Genève. État de Genève frontière amin'ny la France. Frontière amin'ny la France, état de Genève dia be dia be ny frontalier frantsay miditra miasa ao Genève satria ambony karama Suisse. Dia ny problème ireo frantsay ireo manaiky karama ambany. Dia fototra zany ny ao Genève menomenona ny olona hoe ny frantsay omenao 2500 efa ambony be aminy zany karama zany 2700 €. Dia mangataka ny état de Genève hoe aleo raha ovanana ny constitution asiana simika ao Genève hoe le salaire minimum. Salaire minimum ao Genève 4000 € amin'izao fotoan'izao. Nefa zao misy ny état aty ampovoany aty ohatra hoe Obwalden na Nidwalden tsisy an'izay concurrence frantsay zay fa zareo mila olona miasa dia ahafahana motiver ny olona miasa amisa karama dia aleo libre ny karama fa tsy asina karama minimum. Satria problème raha vao omena karama minimum 4000 € dia 4000 € ihany no omeny ny entreprise satria io ny karama misy io. Rehefa tsy omenao chiffre mihitsy ny mpampiasa dia teraka concurrence zavatra zay dia hoe mba hitazonao concurrence koa dia apekako ny karama. Dia zay zany tsy tokony nanana an'le ino zany autonomie hoe ny constitutionnay ny any Genève mila ino moa zany protégena ino moa zany le dumping salarial zay amin'ny satria frontalier le état dia ninay mila ny zone constitutionnay. Dia ny aty amin'ny Nidwalden ataontsika ao aty amin'ny Obwalden Luzarna dia izay tsy mila an'izay fa au contraire aleo hisy le concurrence amin'izay karama dia satria hisy ny chômage aty amin'ny Suisse centrale Suisse dia miakatra be ny karama satria ny patron le manampy tamy fa raha vataonao karama minimum io dia alefa ny karama minimum daholo ohatra zay. Inona le izy tsy tsoky le nambaranao zay
hoe misy fahamarinana de zavatra zay fa ilay contexte tamin'izany fotoana zany. Tamin'izany fotoana zany raha hoe iroso am'ilay état fédéral i Suisse de ny zavatra nisy tamin'izay fotoana zay de efa samy canton anankiroa samy naleo tena reo. Efa samy naleo tena zany zareo fa tsy ohatran'ny kan Madagasikara. Madagasikara faritra izy maleo tena. Itsika avy any amin'ny faritra menomenona hoe mifangona ao voatany daholo ny zavatra rehetrarehetra. Zany hoe raha araka ny fomba lino moa ty hevitra zay voata misy tany zay zany any amin'ny faritra de hoe Antananarivo zany no mandroso maleo tena. Zany hoe tsy misy faritra tsy maleo tena zany any amintsika de tsy afaka miroso amin'io tsika hoe andehanao fédéralisme am'izao fotoana zao fa hisy faritra vao maika tsy aleo tena eo. Ka zay le teneniko hoe resaka décentralisation ny olana eto mila apetraka tsara ny application an'izay lalàna izay fa rehefa mipetraka ny application ny constitution io dia tsy hita ny différence an'ilay état fédéral sy état unitaire décentralisé. Amalikely ihany koa ito Urlay mikasika an'izay remarque anankiray zay dia avy eo atao amin'ny ambelany. Ia, variana mijery ny izy roa manao débat satria hitako zany hoe samy saro-piaro hoe an'ity fireneny ity ary isan'izany koa ny tanora zany fa zavatra tsy kazo koa aloha zany dia to somary mangina ny constitutionnaliste zany hoe les spécialistes amin'ny resaka lalam-panorenana ireo mpahay lalàna amin'ity raha ty saika hoe ny tanora zany no lina amin'izy ity ny fangatahako fotsiny mba hazahoany vahoaka malagasy ny ireo rafitra misy zay proposena aminy satria efa nteny an'izay ny foroan'ny fanavaozana fa tsy ilay fekevitra zay nivoaka tamin'ny fikoanandoha mpirenen'ny tanora no tena izy fa tsy maintsy afara io na amin'ny référendum na io amin'ny vote constitutionnel dikan'izay zany miverina any amin'ny vahoaka zany lay safidy ka mba ahafahany vahoaka malagasy zany misafidy araka ny information azony zany dia mba anjarany ireo pro état unitaire ny pro état fédéral ny pro an'ilay état régional no mitondra fanazavana bebe kokoa zany tena hoe manomeny information rehetrarehetra zany mba ho fantatsy ny vahoaka malagasy ary ny faniriko ara mba ataoko hoe ireo nareo ato mpanao gazety ato amin'ny TV plus mba miinvité any olona zay nde ataoko tsy hoe rairay avy amin'ny olona mpandala ny mpivoy ny resaka état fédéral sy état unitaire sy état régional zany de mba hanome information bebe koa ary eto de miantso ihany koa ny mpahay lalàna zany mba tena hanome ny heviny hoe inona ny vokadratsy sy ny ataoko hoe enjeu zany amin'ny état unitaire inona le enjeu amin'ny état fédéral de inona enjeu amin'ny état régional. Tsy manome ny hevitra ny exécuter vetivety fotsiny ny mpahalalàna na constitutionnalisme de mi-exécuter ny hevitry ny vahoaka sy efa ny vahoaka fa tsy mpahalalàna mihitsy miady hevitra amin'izy fa resaka forme juridique no idiran'ny mpahalalàna sy ny constitutionnalisme zay fotsiny angambany fa tsy tokony hevitra avy any am'zareo hoe misy avantage fa tsy désavantage les formes de étatique. Eny ka le hevitra zay zany no tokony homena ny vahoaka de mba anjarany vahoaka rehefa avy eo manana l'information rehefa tonga le fotoana ahafahany mifidy dia afaka misafidy tsara izy hoe resy lahatry mila misafidiny zany fa raha ohatra tsy anana zay information zay de mazava ho azy lasa hifidy ny zavatra tsy tokony fidiny izy dia mandeha amin'ny lalana tsy zany le firenentsika am'izay fotoana zay satria am'izao fotoana zao tokoa rehefa nenona ny hevitry ny maro zany moa tao aren'ny fivoahany hoe zay le fekevitra nivoaka hoe fédéralisme sa état unitaire any amin'le état unitaire tsy de mametraka olana loatra satria azo atao efa ny raha nahita ny niainana tamin'izany fa ao anatin'le fédéralisme no somary misy diso ny fandray zany ny olom-pirenena na le fahadiso le fandraisan'izay ary mety teraka zavatra ohatrany somary mampatahotra kokoa raha tsy hoe misy ny tsy fitandremana ao anatin'izay namana mika satria ny mba manaraka ihany ny tambazotra serasera ny tena zany fa lasa tsy amina ady hevitra miabo zany nitondrasana an'le débat fa ady hevitra nde ataontsika hoe miompana avy any amin'ny émotion
zany hoe le fihetsem-po nohon'la zay frustration eo amin'ny disparité entre ny pouvoir central zany ny eto Antananarivo sy ny any amin'ny faritra zay dia tehaka n'le fahefana zany ny any amin'ny faritra normal be zany satria tsy niaina tao anatin'ny fahantrana izy nandrisy ny taona maro dia tehiditra am'izay resaka hoe frustration zay ve état régional zay na koa hoe anatin'ny état resaka fisafidianana hoe état fédéral na état unitaire no rosotsika nambinina ka zay moa no tohanako teo hoe tsy tokony ho zay aloha ny débat fa efa niakatra ambony latabatra dia tsy maintsy mamaly fa amaly kely amin'ny zokilakoto aho hoe misy fanavaozana no avaozana ny fomba fanao politika ny amin'ny atao hoe kakamakama inona le kakamakama teneniko amin'ny mahatonga an'io adevitry ny fédéral sy ny état unitaire io dia zay rehetra mambatseza rehetra hatramin'izay nanantena fa rehefa misy transition toy izao dia tsy maintsy hisitraka ny anjara tandrify azy izy ary tsy maintsy ho ao anatin'ny kianja foana ary tsy maintsy azo ny anjara tandrify azy foana novainy zay fanao politika zay fanavaozana zay efa nyteneniko teo raha mitabataba ny tanora dia ny apahany betsaka efa noenona ny tanora fa hatramin'izay tsy nisy mpitondra ny henony tanora fa izao fitondrana fanavaozana zao dia tena nanome sehatra manokana hoe aleo aloha ny tanora no elo lalana n'ilay concertation satria ireo no kitro ny faharantolony ireo no niteraka ny atao hoe fanavaozana ireo no ny androany ka nomena sehatra efa fanavaozana ngeza be zay fa raha hitentsika hoe ny fanavaozana dia mety ny anjaisantsika azy any ampitan-dranomasina any dia hoe rehefa tsy tafiditra ny akama na mety hoe misy solony manahirana mantsy ny adihevitra ao anatin'ny tambozotserasera dia hoe ny ala ny mpandrara teo aloha dia lasa misy mpandrara vaovao tsy izany ny zavatra misy eto nefa fa ny fitondrana fohy be zany dia mamaly mivantana satria zay le teneniko hoe zay mipetraka eto Madagasikara zay tena miaina ny réalité misy eto fa tsy manao analizy amin'ny alalana tambajotserasera ny fanavaozana zany tsy ilay mitsara ao anatin'ny tambajotserasera itsony efa misy fanavaozana ngezabe zay ny tsy maintsy ataon'ny fitondram-panjakana nefa dia ny mamaly 90 na 70 isan-jato ny fitakiana teny akanja ny fitondram-panjakana misy amin'izao tsy fanjakana azontsika lazany hoe tsy tena mbola araky ny lalàna fa fanjakana napetraky ny tolony dia ny fitakiana tao anatin'ny tolona tsy fototra ilay hoe rafitra tsy tena fototra zay fa singy satria na zay zao na mbola tsy nisy ny 5 septambra 5 soarivo dia efa nitaky ny nandravana n'io assemblée nationale io profond zany efa niakatra zay ry zokikoto teny amin'ny ACC nitondra andinin-dalàna maromaro so tsy marabaovao ianao any ampitan-dranomasina any ka izay le teneninay hoe nanova lalàna ohatrin'inona isika rehefa ireo mpanatanteraka sy ny nomeny vahoaka ny safidiny sy adihevitra hitondra ny olana eo ambony latabatra no zatra miaina amin'le fitiavatena dia na inona rafitra ao apetrakintsika eto dia nomaly ihany no mbola hivernety rahampitso ary manaraka zany hoe eo ianareo mirahalahy zao mety mitondra teboka maromaro vitsivitsy hoe areto ny point tsara ny fédéralisme ity ny point tsara ny état unitaire mbola be dabe zany ny singa tsy fena izay no avy any aminareo fa eto aminay no mahatonga anay miteny hoe aleo aloha hijanona amin'io rafitra misy io fa ataontsika vavasa izao fanjakana fanavaozana zao hametraka ny dia tanana sahady ary ho satria mpitandro filaminana izy raha ny fanirinay dia tokony hiverina any amina civil ny fanjakana kanefa efa civil no nitondra ny teo hatramin'izay dia lasa tsy maintsy niaro ny tombotsoa manokana sy ny tombotsoa mpandrara nanoana azy izy ka aminay tanora zany hoe ny maramily zany miny sy mananteny zay fa tena ho garde constitution mialohan zay tena gardien de constitution izy satria any amin'ny faratapony izy mpitandro filaminana tandrokarony vozina fa ny tena andrasana ihany aminy dia hoe hametraka ny atongavana amin'izay rafitra izay fa ny andrasan'ny vahoaka malagasy androany ka tsy hanekenay tanora izay manohana ny état unitaire hoe raha zao sika no mieritreritra hanao bontolo hanao forcine fa tsy maintsy état fédéral ary raha tsy lany sanatriavina ny état fédéral fa ny unitaire ihany mbola verina eo raha misy ny référendum ka sanatriavina isy ho alay-panahy
hitarika korotana dia tomponantoka fa zay mitodika mivoaka malagasy ohatrany hoe propagande ny ataonao zany rangah fa aloha nga manahitsykely voalohany rehefa miady hevitra de azasiana mihitsy hoe nareo anapitany-ranomasina nareo mpanao facebook zany attaque personnel zany réducteur zany fanambaniny zany rehefa miady hevitra de ny hevitra ampiasaina fa tsy hoe enao zay miaina teto zay zao enao miaina teo anao de mahita anao fa tsy sakamakama ny ao amin'ny fitotranao am'zao tsy sakamakama enao milaza fa miaina teo Madagasikara ahoana izany ina moa zany ny premier ministre ka tsy namany zareo miaramila ny directeur général anjirama tsy namany zareo izany dirikaby tsy sakamakama ny problème manareo zany de zay fisolelahany zay enao zany de fisolelahana foana tsy mamijoro amin'ny mahevitra hoe enao milaza fa nareo teny akianja enao milaza fa solon-tenany tanora nefa ireo tanora reo de efa nisy nidina teny an-dalambe voasaro reo tanora reo nidina teny an-dalambe sy miteny tsona am'izao fotoana zao enao milaza fa libre enao milaza fa tsy diditsado tsona am'izao fotoana zao fantatro fa herzo ohatra ino herzo fotsiny tsy miteny tsona izy am'izao de enao no misarotra le mandray an'le hoe mazay nizaida anareo enao milaza fa mpitolona nefa enao le anisan'le pisoleraka am'izao laza fanavoazana fa ozanao hoe takena tena kianja fandavana ny institution rava ve ny ACC am'izao rava ve ny ANP ny intermédiaire am'izao inona zavatra rava am'izao enao milaza fa nisy fiovana ka raha ohatra hoe milaza anao hoe telekianja mitady fanovana zany te fanovana rafitsy misy sarotra amin'io avy am'izao fa asa oentina amina discours ina am'izany démagogique le izy asa efa amin'ny discours fisolelahana l'izy fa soit réaliste azasina attaque personnelle hoe enao ary enao mpanao Facebook enao zao tsy fantatra zao azasina personnel fa hevitona avoaka toanako hevitro sogolaketo azavaiko sy misarotra namieritreitra fa mitondra anarana zany zaid zandrinay ny 5 septembre 2024 arantolona andresahana 2024 ny tenako volana jolay voasambotra teny amin'ny kianjany 13 May noninna volana may azavady noninna no ny fahitsiana famoahana fa mahatsapa fa maharary ny mahazo ny vahoaka malagasy noho ny mpitondra tsy miaino ny vahoaka malagasy satria mpitondra miaro ny tombotsoana mpandraharaha ny fandimy teto raha miteny indray ianao fa tsy misy ny fanovanana mety hoe ny fanavaozana ny kiakamakama aminay dia tohananay ny hoe ekenay satria zay vao tena nisy tamin'ny révolution teto a Madagasikara hoe mitovy amin'ny tany Afrika sasasasany hoe tena mpitandro filaminana no nandray anjara mivantana tamin'ilay tolona dia mpitandro filaminana no nitantana n'ilay fanjakana avy eo tohananay zay satria zahaiko hoe fa leo mbo nanan'ny mpanao politika ka tsy misy resaka démagogie zany ary tsy misy resaka fampelezan-kevitra araky ny eritreretinao nambinina rery mampianina afaka manaraka koto afaka manao recherche hoe zovoandroanina ny hevitra fa tena mpahitsiana mpahasasiana ary masamy teny amin'ny kota hoe raha ohatra ka miala ao anatin'ilay ny fanarahana teny akianja zany e manaiky ilaina ny fanovana rafitra fa raha miala amin'ilay fifanarahana ny takina teny akianja za tsy misolelaka afaka marininao zany raha zany mpisolelaka dia mbola vonina tsy resaka propagande zany nandray docteur bako mamina kely aloha ny voalazany zokokoty zay mialatsiny fa lasa ohatrany hoe mandratra anay le hoe ianareo any ampitan-dranomasina fa zahay teny akianja eta dia nampitan-dranomasina zahay fa ngamba samy tanaty lisy tanoarana za io na ila maitsoambo tenako moa fantako misy fa anisanazo an'izay taratasy fampodina zay hoe mila aterina alefa mody Madagasikara mba hokadrainy fa so ihany moa marokatry Madagasikara sisa an'izay convention zay soron'Andriamanitra disy tanteraka amin'ny fikasany fidrana teo aloha zay anankiray zay de ianao miteny hoe misy fanovana za manokana aloha tsy de tena hitako lay fanavozana somary alakely amin'ny débat fédéralisme za satria zao ohatra anankiray fotsiny ty satria zay tena le problème angeo tsy lay forme détail fa le problème antsika io dia resaka application ny fampiarana zany voalazany lalam-pandrenana
ny principe-na subsidiarité ohatra zao a de tsy misy angely izy raisiko ohatra tratrany loja voajanahary ohatra Toamasina de farany teo moa nisy an'ilay bazary kely mahay zay makaheriny malagasy firay-tanindrazana zay tratran'izay loja izay na ninona tsy nahajainy ny voalazana lampandrenina ao amina lampandrenina nge de misy tsara fa ny misy ny participation ny citoyen amin'izay hoe affaire publique zay maninona moa tsy ny zareo tany Toamasina no nandeha atsika hoe nanome an'ireny fanampiana reny zany hoe le décentralisation zany maninona olona avy Antananarivo aty andeha jet privé makany Toamasina dépense manokana nge zany ary zay anisan'ny zavatra efa tsy nentina tao amin'ny fididrana teo aloha de mbola tohizana ihany ankehitriny ka zay le teneniko zay hoe tsy resaka fédéralisme état unitaire loatra ho fa faux débat io fa problème na fampiarana ny lalàna fampiarana voalazan'ny constitution zay netika nylaitsika ankehitriny dia olona vonona hanaja an'io voasoratra ao anatin'ny constitution malagasy io ary ampiatra an'izay voalaza ao zany hoe olona tena tia tanindrazana fa tsy olona tia tena ny fianakaviany ihany ny fadany reo mahazo pouvoir de mandeha ny népotisme tsy mety zany azy ray fomba ratsy zay foana no nalatsaka kady an'ity firenentsika ity Turlin ya mbola mirebondira foana za docteur par rapport am'le zavatra teneninao hoe faux débat raha miteny anao hoe faux débat de tsy tokony isy zany ady hevitra tokony ataotsika androany alahady fa 7 volana aogostra 20 sy 10 eto am TV plus satria ny loha hevitra resantsika eto dia makasika ny état fédéral sy état unitaire fa fanontaniana mipetraka aloha zany ho atsika rehetrarehetra zay mifandona resaka eto androany hoe indrindra ho an'ny zokla koto lehilahy mahintso ambo rehefa miresaka atsika efa nazavaiko tanam-boalohany fa misy teboka n zany zay de ataontsika hoe pilier fototra ny état anankiray na état fédéral io na état unitaire efa nitanysaiko izy tany am-boalohany ka raha oha tsara tsy ajaitsika io inona no fédérétsika eto ao anatin'izay état fédéral zay de averiko nay mandeha tany saiko lay non état de droit ve satria zay le teboka voalohany zay ve le ho fédérétsika satria miresaka ny décentralisation koa i docteur de zay koa ve le ho décentralisé tsika lay non état de droit ny faharoa dia resaka kolikoly ho fédérétsika ve le kolikoly sa ho décentralisé tsika satria zay daholy no fay zany hoe lesika zany ao anatin'ny état formana état anankiray de anatin'izay ny impunité satria mbola manjaka ny impunité na tiatsika na tsy tiatsika zay ve no décentralisé tsika sa zay ve no fédéré tsika dia eo ihany koa ny fahaiza manao ny fitandràna raha-mpanjakana zay daholo ny fay de zay ve ny décentralisé tsika le incompétence nylay tompona andraiky mpanjakana sa ny tsy fangaraharaha ny fitantanana sy fampiasana ny volam-bahoaka ary ny tsy fanomezana ny raikitra tena izy ny CTD sy ny CTD moa zany ary ny farany dia ilay reddition des comptes satria raha ohatra ka zay no transposé tsika makany amin'ny état fédéral fa tsy miova fomba fanaotsika satria ny olombelona hitantana nyty fireneny ty de olona ny tantana état fédéral ihany no hitantana ny état unitaire ihany no hitantana état fédéral fa tsy hoe hiimporté olona tsika avy any ampitan-dranomasina hitondra ny le état fédéral tonga tiako tantana amin'izay fotoana zay zay zany fantanina petraka zay de mila valiny avy any aminareo roa ya avelatsika manan'izay docteur anao izy tsy hoe ny zavatra efa topory io le tenenao le misy zavatra point jibe sy mandeha am'lony tsy io no fédérena tsy io no raisina fa raha vala tanteraka io de manao mihitsy zay ka zay mihitsy mahatonga na personnellement motivé am'le état fédéral satria afaka miorganiser vaovao mihitsy zay amin'ny état fédéral anankiray zany zay ny manao rehetrarehetra zay ny réglé an'izany impunité zay ny réglé ny incompétence zay ny miréglé ny rehetrarehetra satria reo efa tsy naony zao manko le izy za manko olona aniana tanatina club sportif anomboka basket tao amin'ny Saint-Michel folo taona avy eo nanao volley tao amin'ny Adema tao amin'ny Somakoa hatramin'izao zany efapolo taona anatina club efa anatina club sportif anao de zao on change l'équipe qui ne gagne pas
raha ohatra ka mijery mondial ianao dia rehefa hita fa tsy mamely anankiray dia soloina ka raha ohatra hoe efa soloina anankiray tsy mamely dia le système misy aloha 2-3-2 indray ny système ampiasaina fa tena efa sifandany ampiasaintsika satria ohatr'izao ny pôty adversaire dia nenay zany na manokana dia hoe rehefa tsy mamely soloina dia nanolona anazy dia andamana andray zany ty le hoe état fédéralisé état unitaire enimpolo taona zay taorian'ny fahaleovan-tena zao no misy atsika de la merde ka io raha aveo manandrana système hafa dia hoe rehefa tsy mety reo dia atao ka tsy mandray andreo ty tsy ireo misy n'olona efa corrompu reo ve no alaina anaovana gouvernement vaovao reo olona efa tsy efficace reo ve no alaina rehefa anao zay dia hoe alora raha anay ty dia zay anaovanay an'ity mamorony zay mahomby zay tsara tsy mahomby zay tsara de toute façon nina moa zany ny état central efa tsy mahomby raha mety tsy fahombiazana mamaly kely 3 secondes Durland aveo atao amin'ny ambinina indray aveo ie dia zay le mahatonga anahy miresaka foana zany zokoto amin'ilay enjeu amin'ny resaka état fédéral zany tena miombokevitra aminao za fa nisy fay be dia be mihitsy tsy nahomby tsy nampandroso antsika zany la état unitaire noho ninona noho ny fisian'ireo teboka anakenina zay efa notanisaiko dia ny zava-doza zany ao anatin'la état fédéral raha ohatra ka mbola le toe-tsaina zay tsy manaja n'le teboka anakenina zany no hoentsika makany amin'ny état fédéral ny tena zava-doza ny olo avy aty Antananarivo raha ohatra ka misy olona manao kolikoly any Tuiliara mbola vita ny avy any Tuiliara ny manao intervention na vita ny olona avy any Diego ny manao intervention any amin'ny faritra rehetrarehetra zany aty amin'ny fandrakana centrale vao maika ve ilay transposentsika any fotony amin'izay le inona ty le fahefana dia dikan'izay zany le olona io fotony mifankahalala daholy dia raha ohatra manao raha zavatra tsy mety le olona anankiray manao kolikoly dia ahoana fomba zany ahafahantsika hoe mandefitra amin'izay zavatra zay no mahatonga anahy miteny hoe miverina foana amin'le toe-tsaina zany raha ohatra zany tsy miova le toe-tsaina zany dia tena iodikodinety foana atsika ao anatin'le système mety hoe nanindrona kely anareo amin'ny rahalahy le hoe anareo manao analyzy amin'ny tambazotra tserasera ataontsika anaty farango sosiny iny fa tsy anareo roalahy rery no tiako tenenina amin'izay fa ianareo roalahy za isorana ianareo amin'ny rahalahy za isorana hoe tena masà na anareo saminareo samy any aza tena mbola miady hevitra ho an'ny Madagasikara fa ny tsy maintsy anohanako an'ilay hoe fanavaozana hoy dia zahay tena mahatsiaro tena victime ny atso zay eto an-tanindrazana dia izay no natonga somary nametraka hoe zay le victime eto ianareo any ivelany any lasa ohatrany te ametraka hoe misy sosikevitra avy any aminareo ve raha sanatra avy na tsy tanteraka dia hoe ny tsy maintsy ny influenceur ny matanjaka eto amin'ity tany sy firenena ity izay no mahatonga mitodika mivoaka malagasy hoe ny anohanako ny tsangakevitro mety amiko ny fanavaozana androany tsy fisolelahany zany tsy fisolelahany zany fa victime ny tena dia na tsy aro tena hoe mba ny sofla kosa satria tebotebo lava ny ainana nandritry ny hetsika nanomboka tamin'ny 5 septembre iny tsy tapaka teny akanja ho anareo amin'ny rahalahy ny ampitan-dranomasina dia zay no somaro nanohanako kely levitra teo fa tsy hoe nareo le ao anatin'ny tambajotra tserasera rehetra akory fa ataoko anatina farango soso zay hoe marary loatra ny zavatra ny ainany tena antaonany maro ny karazana atsozay samihafa dia nahatsapa tena hoe tsy nisy nahavitan'iny 5 septembre iny raha tsy nitsangana ny mpitandro filaminana ka raha ohatra isika androany todika amin'ny dokotera hoe io libre tena arako tokoa ny fanenjehana mivaivay nazo ny dokotera tany ampitan-dranomasina tany nataon'ireo ampanohana ny fanjakana teo aloha hitanay zany arakay zany satria zay mpanara-baovao fa toanako ny fanavaozana noho ny antony ny malagasy amin'ny apahany mpanao politika amin'ny apahany dia niaraka nanao saintro lalina hoe afaka ihany ny malagasy any ambany-ravikazo any dia betsaka no faly mety ka zay le tenenako hoe ny tambajotra tserasera tsy afaka hamaritana fa ny malagasy 3 tapitrisa dia manaraka ny tambajotra tserasera fa izay eto an-tanindrazana zay mivezivezy maka ny nosy be anala any afaka hamarininy zany dia mahita sy maheno ny fitarainan'ny olona hoe hatramin'izay dia zao nisy taty fa amin'izao fitondrana misy zao kosa lasa enona miainga avaty ny tolo-kevitra dia izay no anohanana hoe aleo aloha ataontsika
balizy reto mpitandro filaminana mitondra fanjakandreto zay tsy teny hoe tokony ohatra ny Traoré na tokony ohatra ny Thomas Sankara tsy any no hitondrany any ady hevitra fa zao samba ny teto amin'ny tantaran'ny firenena malagasy hoe tena mpitandro filaminana nanampy ny vahoaka dia nasana andray andraikitra ho balizy ny mpanao politika politisianina izay nobaiko'ny vola sy ny fahefany sy ny voninahitra ary ny mpanjara izay mpamatsy azy ka izany no tenenanay hoe hatramin'ny androany aloha zay mbola tsy mahatsikaritra hoe miova izy amin'le ny fanarahana hatramin'ny androany izy dia tena miaino voaraiko ity ary tsy maintsy hoe ny folohan'ny fanavaozana mantsy an'ilay rafitra anankiroa ka izay no mahatonga amin'ny teny hoe andao ry izy mirahalahy inona ny sosikevitra entina aloha anatsarana ny mety paipaika majinijinika hirosona makany amin'ny référendum rehefa tena tonga ny io samy hanao ny fampelezan-keviny amin'ny fanohanany ny fomba fijeriny fa ny tokony fanohanantsika amin'ny fanjakana foibe androany dia izy manala antsika ao anatin'ilay tena ady sarotra vova amin'ny apahany io zay any jiro sy ny rano fa tsy zay ihany zay manaiky fa tsy tonga lafatra amin'ny faritra sasany Nambina misy ka iny zay ne manaiky za manaiky tsy fisolelahany zany metsika fitenenana i docteur aloha dia mamaly ale fantaniko mbola tsy vovalina izy rony ka zay metsika fitenenana ny docteur manko inona moa tonga dia maly anao aloha za dia rehefa avy eo mamaly ny rahalahiny ray izay nametraka fanontaniana ihany koa le hoe mahita fanavaozana ianao tsy omena tsiny ianao zany raha atao hoe mahita ny fanavaozana zay satria azo tsara ny any malagasy fa orinana nandritra ny taona maromaro izy io ohatra ny hoe ohatra misy tanora anankiray ohatra niaraka tamina nanao sipa ohatra izy taminay anankiray dia tena nampijaliany sipany be izy io dia rehefa avy eo le sipany misaraka dia rehefa avy eo dia na sipa vaovao izy dia mbola ampijaliany le sipany faharoa io izy fa mba tsy dia tena mijaly loatra dia ohatra ny fahitany zany lay évolution zany ka ho anay mijery avy aty ivelany dia tsy mahita n'ilay tena hoe fanavaozana satria araka ny teneniko teo hoe ny olon'ilay état unitaire hatramin'izay ange dia tsy ilay tsy fampiarana ny voalaza ny constitution ao anatin'ny constitution milaza tsara hoe décentralisation zany hatreto aloha dia tsy tafapetraky ny fitondrana fanavaozana ilay décentralisation kanefa tokony fitaratra izany fanavaozana zany amin'ny lafiny rehetrarehetra amin'ny resaka mangarahara tokony fitaratra zany manome ohatra ve docteur anatin'izay afaka manome ohatra ve ianao mikasika an'izay hoe tsy fahitanao an'le resaka décentralisation zay raha amin'izao iainantsika izao lay ohatra efa nandray ohatra za teo lay resaka principena subsidiarité ohatra raha ny tokony ho izy ilay vahoaka ifotony ilay any amin'ny fotony zany ny fahefana any fotony tokony afaka mandray anjara izy amigere ny problème ny zareo eo dia ny raisiko ohatra toa masina ho tratra ny cyclone iny dia tratra ny famaizana koa zareo vetivety fa avy Antananarivo angena dia jet privé nakany naninona moa raha mba nisy olona tany raha ataontsika ny ministère ny population tokony misy ange any misy anaiky sany amin'ny province tsirairay avy dia tonga dia afaka manao intervention fa tsy mila amiandry ny avy any amin'ny centrale zay le ohatra raiky zay mbola hitako tamin'ny fanavaozana zay zavatra zay tsy efa fifonale fitondrana fanavaozana efa valo volana zay lasa zay tokony mba efa maromaro ihany zavatra nipetrapetraka tsy efa fifonale fitondrana fanavaozana ao anatin'izany satria za vao resaka teo zavatra tena dia le raha namana automatika zany dia hoe manohana ny fitondrana fanavaozana aleo ino eo aleo zososo le isaka ka le am'izao fotoana zao ny fahafantarako azy tsy fitondrana kely am'izao fotoana zao fa nomena mission le olona hoe anao iorganiser ny référendum iorganiser ny fanovana rafitra iorganiser ny fifidianana madio fa tsy fanjakana mahina moa ny anoananao an'io mahina moa ny andokafanao an'io za manokana sa tsy mpanohitra an'io tsy manampy an'io satria amiko tsy ino zany tsy fanjakana fitomboaka fa manana mission zany io hoe anomana fifidianana vaovao madio ka raha misy ato efa moronana amin'ny fanoana ino le toananao nefa le fanjakana tsy mana légitimité toko tenena am'izany hoe ofidy amina suffrage universel na efa manana mission hoe hitondra
ka ny fanomezana groupe sy ny jirama sy ny contrat tsy rôle le fanjakana am'izao fotoana zao e ny rôle fanjakana am'izao fotoana zao de miorganiser fifidianana zay no fahazahoany anazy na aty ampitanaranomasina zay zay fahazahoany anazy amin'ny koto zany tokony ho atao aingana ny fifidianana raha ny eritreritry koto raha zay sosikevitra ao zay sarery mihitsy mety etan'izay tsy sarery mihitsy mety etan'izao satria lasa teteza mitatra olo zareo zay de mitady hevitra foana zany an'izy nanizy nefany tsy zay loatra lizy loatra hoe anao lasaka mpitondra inga andregnirina de atao zay fifidianana zay de mitondra izy afaka manohana azy am'izao fotoana zay ohatra mety amiko ny idéologie hoentiny na ny projet ataony de manohana azy hoe tena mavita anazy io de toanana fa am'izao fotoana zao mbola tsy zay mihitsy aloha misy manikitika kely ao anatin'le adefitra misy mety sady sokafa ny adefitra ihany lizy le hoe ny zavabitan'ny ny zavabitan'ny fitorana fanavozana tao anatin'le hoe décentralisation satria ohatra ny raha tsy diso anisan'le fampiakarana an'le budget any faritra ho 14,9% ngamby izay raha tsy diso tsy efa karazany ve zay zany hoe afirosona kelo am'izay hoe fampandehanana décentralisation zay manao zay misokana an'le adefitra amitsika ny anazy zany ny décentralisation na ny formana état tiatsika voizina zany dia processus daholo processus io tsy vita ao anatin'ny fotoana fohy fa za aloha zany olombelona ary mipetraka eo amin'ny placen'olombelona anankiray zay ataoko hoe nisy mission goavana nataony de tsy izy moa zany fa i colonel Michael Ranjanirina zany makasitraka azy satria io teneniny hoe olombelona raha ohatra ka niaina ny zavatra niainana azy zany dia tsapako zany hoe nisy risque nisy courage avy tany aminy zany ka ny culture de gratitude zany mila ananatsika indraindray zany manampy an'izay dia ny resaka nde ataoko hoe exploit zavatra vita ny fitondrana fanavaozana tena marina fa tsy natao hoe le tenen'ny zoko teo moa zany hoe tokony se focaliser amin'ny resaka fifidianana tsy zay mission efa imbetsaka ny tenan'izay hoe ny mission ny fanavaozana dia ahoana fomba zany ahafahantsika mifarana any amin'ny mikarakara ny fifidianana satria tsy maintsy hifarana any ity tantara ty zany na zanaty zany nefa zany olana goavana ny ainatsika teto de raha ohatra ve hifantoka any am'izay fifidianana zay tsika zany de ho avela ve zany ny zavatra maharary anty firenentsika ty tafitsy anatin'izay ny resaka rano ny jiro ny resaka PPN sy ny vidim-piainana maro samihafa zany ny tsy fandripahalemana efa miezaka ny fitondram-panjakana mety tsy tonga lafatra fa efa miezaka zany izy mamahany zay zavatra zay eto zany tsisy hoe pro fanavaozana pro any colonel Michael na contre ny colonel Michael fa le fanavaozana mihitsy zany mila miara-mirona atsika makany am'izay processus atongavantsika am'izay élection zay zany ary au contraire ho atsika zay tsy mahandra zany de tokony hoe ahoana fomba ahafahana tena hoe miara-misalahy mba atongavantsika am'izay tanjona zay tsina zany fa le fifidianana isaka rebondir kely docteur angamba mikasika an'izay volet anankiray zay oui tsy haiko tsara le fanontaniana ao anatin'le hoe famahana ny olana zay iainany vahoaka amin'izao fotoana izao ve no tena maika asany fanomanana ny fifidianana samy maika ireo zavatra reo ary azo atao tsara manao an'izy en parallèle fa mila apetraka tsara ary zay no ilavana olona manana vision mahay afaka hamahan'izay olana misy zay ary zay nge nahatonga ny olona ataontsika hoe somary iverenako foana le tena loha hevitra androany hoe fédéralisme ve sa état unitaire nahatonga ny olona mitaky hoe ataovy fédéralisme indray fa tsy naomby ny état unitaire natran'izay enina amby enimpolo taona izay tsy hoe koroany état unitaire no tsy naomby fa misy olana maromaro tao tsy fahaiza mitatana tsy ho resaky tony iny de moa ve le tsy fahaiza mitatana ataontsika hoe tamin'ny fitondran'ny rajoelina ny lasa tany zany ohatra mbola hotohizany fanavaozana ankehitriny tokony hoe fanavaozana amiko de mba zava-baovao ary manomboka mampianatra ny voalazan'ny constitution io mametraka tsara n'izay décentralisation zay ary raha fa tafapetraka inona nge ny décentralisation
décentralisation dia hoe ny service ay tapaka kely ny docteur teo a miverinao ihany izy avy eo sa efa tafaverina izy zay Ay. mianna kely ok zay le resako hoe lay somary very ho azy koa le concentration koa izy hoe le angatana amin'ny le mahatonga ny fitakinan'ilay fédéralisme dia zay hoe tsy fampiany service public ho an'ny vahoaka izay ka mila atao manakaiky kokoa any vahoaka ireo service ireo tsy voatery hanovan'izay hoe andeha fédéralisme tsika fa mila lana mila piarina ary le rafitra ihany koa mila apetraka mazava tsara izay hoy izy ny SR hoe milovaina le rafitra ino moa le rafitra milovaina apetraka mazava tsara hoe inona ny andraikitry ny tompony andraikitry tsirairay filoham-pirenena ohatra inona daholo raha ohatra ka tsisy texte mamaritra an'izay dia apetraka ny texte hamaritra ny andraikitry ny filoham-pirenena sy ny ambaratonga-pahefana manaraka anazy ao dia tafapetraka tsara zay décentralisation zay dia inona ny teneniko hoe tsy mbola vonona ihany koa hoe tsika hiditra amin'ny fédéralisme io satria raha isy ohatra kehitriny Madagasikara dia nanana firenena maro trosa ahoana reo trosantsika reo iza nandao azy ao centralisé vana ve ny trosa dikan'izay ny gouvernement central zany no handohan'ilay trosa dia fantany mipetraka ihany koa hoe moa ve ny état fédéré tsirairay afaka amen'ilay recette fiscale andaovana an'ireo trosa ireo fa satria ny gouvernement central no hamahany olona trosa dia dikan'izay ny gouvernement central irery ihany no afaka mindram-bola avy any ivelany dia ny risque koa nefa rehefa avy eo izy ny état fédéré hoe tsy izay nge no nindra ny vola io hoe maninona izay no hanisy recette ao dia azo olana ny problème indray ny gouvernement central amin'izay fotoana zay raha ataontsika hoe hozaraina isaky ny état fédéré indray ny trosany Madagasikara amin'izao fotoana zao zany hoe partager zany lay dette dia isaky ny état fédéré zany amin'ny fonction hoe firy isan'ny bolonao ny PIB sy ny sisa sy ny recette zareo dia ny olana amin'izay fotoana zay ny avantage aloha hoe ry zareo zany afaka mandohan'ny trosany zareo direct manao ino moa ty manao fanarana ny amin'ny bailleur de fonds fa ny problème amin'izay fotoana zay ny province na hoe ny état fédéré zay somary mahantra lasa vo mainka ho tratrany ino moa ty tratrany trosa tafahoatra izy amin'izay fotoana zay dia hiteraka problème io zavatra io fa zay teniko hoe mbola tsy vonona hiditra amin'ny fédéralisme itsika raha ny zava-misy ankehitriny fa zany hoe tsy miteny hoe ratsy ny fédéralisme tsy ratsy io fa ny contexte ny Madagasikara ve iandry ny trosa ho voaloha ve zany tsika vao afaka miroso anatina fédéralisme avelantsika maly aloha ikoty dia avy eo dia avy eo mamaly teknika zany docteur détail technique angambany zany firetako azy zay ny contexte ka zay ny zava-misy ankehitriny ka fa mila raha itsika mampiditra ohatra zay mpitsabo hanova traitement zay dia mila jerena tsara hoe ahoana ny risque an'ity fanafody ity jerena io raha ohatra ataontsika hoe fanafody io néphrotoxique ohatra le olona nefa efa tratrany insuffisance rénale tsy aka risque zay ho anobana io fanafody io satria faty olona io dia zay le izy zay hoe i Madagasikara tsy mitovy ny ressource ny faritra rehetrarehetra amin'izao fotoana zao ka lasa ny vitesse de inona moa ty ny vitesse de croissance amin'izay fotoana zay tsy hitovy hisy tena anankareny be ireo efa azo zay nao moa maly eo tena dia izy ahandro ka ho amanokana angamba tena malahelo toa za raha ohatra hoe amin'ny faritra misy anay ohatra miroborobo be misy faritra any tena hoe tsy mahita hoany nefa samy malagasy ao koa izy hoe ny décentralisation no apetrao tsara arao ny voalazan'ny constitution appliqueo tsara io apetrao ny texte d'application dia voavany olona rehetrarehetra ary hiova manaraka an'izay toetsaina io toetsaina io rehefa misy lalàna mifehin'ny toetsaina io tsy afaka hanao inona izy koto amiko le tena tsy azo elana mihitsy le resaka fédéralisme satria tena misy fitoviana zany na fomba fijery na ny toetsaina na ny intérêt ny faty isan-karazana tsy mitovy mihitsy reo raha isika fotsiny ohatrany hoe raha hifidy filoham-pirenena tsika dia raha jerentsika misy foka anankiray zao ao Madagasikara ao dia hifidy an'le rangahy ray izay daolodolo izy nefa ny foko PDB tsy mila an'io rangahy io
ka raha ohatra zareo te insiste tamin'ny rangahy io ohatsy efa tsy naoka de aleo zareo nanao an'iny ohatsy zay de aveo raha diniantsika amin'ny hoe Japon ianao miteny Japon satria Japon firenena anankiray mitovy culture mitovy dialecte ohatry zany la France mitovy rehetrarehetra fa raha ohatra hoe efa nikahany Belgique misy ny Wallonie francophone de misy ny flamand zareo anglo-saxonne de la travailleur be sady rigoureux de tsy tiany zareo tsony miaraka ahantra amin'ny francophone tsy francophone aiza n'aiza mahantra foana io zany la tia Suisse zany ny partie romande ny Suisse romande de mahantra ka ny firenena amin'ny état fédéré zany de samy manao concurrence hoe any Genève ny chômage 5,5% ny any Suisse romande io ny canton de Vaud à Lausanne 0% 4,5 ny Ange de Neuchâtel 5% ny chômage nefa ty aminay ty amin'ny Obwaldene lasa fifananana masina zany le izy ahoana moa zany ny ina moa zany ny firenena ny région zay grossiste de change Malakarena hiaritra amin'ny fahoriana ny kamo aty amin'ny Suisse aty zao de lasaina zareo hoe raha makapo zareo de hoe aloha anao cardeur ny Suisse francophone ny amin'ny firenena zay satria malaza ty amin'ny Suisse alemanique fa kamo ny francophone de zay mahatonga zareo tsy d'accord mihitsy reo zany amina rehefa misy votation erana hoe misy initiative populaire zany de tsy mitovy hevitra mihitsy satria samy hafa mihitsy ny tanjona ny any francophone socialiste kokoa tia an'le aide sociale tia an'le fanampiana tia an'le système ny Suisse alemanique de mibosse de zay mahatonga an'izy itanao zao any Espagne any Espagne zao de misy région catalane tsy matanjaka matanjaka be sady manana ny dialecte manana langue nationale manana ny culture manokana de mitady indépendantisme zareo fa tsy manaiky ny tasa unitaire satria fantatrareo fa raha vao miala ny catalane de miletaka ny Espagne nefa catalane miteny hoe zay tsy araka fahorinareo nareo zay tsy bossiste zareo zay tsy manakarena zay ve hiaraka hitovy ina moa zany fa raha ho an'ny malagasy raha hoe tsika eto Madagasikara zay zavatra zay koto ety amin'le toetsantsika malagasy ve raha zay no ataontsika eto de raha eto Madagasikara de ohatra zao zay any Tomasina de zay manana ressource ohatra hoe manana Ambatondrazaka zay amin'ny Tremblembaga zay manana ny port amin'ny site douanière manana ny ataontsika cobalt sy nickel amin'ny Dynatec de ireo rehetrarehetra de tsy sitrahana mihitsy reo zavatra rehetrarehetra fa de hiarakiaraky amin'olona any amin'ny faritra hafa zay tsy anao ninina misy faritra hafa de anao balle sandy fotsiny ataony de ampiso zany tsy vonona mihitsy hoe hianatra ny ankizy atandriny ankizy tsy mitovy zany le priorité tsy mitovy le culture le fomba fisainana de aleo samy manana ny azy de eo no ahitana concurrence hoe zay tafavoaka kokoa par rapport am'izao ny fisiny concurrence samy état ide no mampivoatra hoe ahoana zareo reny navita autoroute ahoana zareo reny navita an'izao zay mihitsy zany de atorotoro fotsiny tsika ve de anao somaro foana mandritry ny taona manafatra ny chaîne sia Turlin tianao mizao point fotsiny za par rapport amin'ny zavatra nylazainy ko teo fa nyresaky moa izy état fédéral de nafara tany amin'ny catalane sy ny aty amin'ny Espagne zany juste à titre d'information fotsiny fa ny Espagne dia tsy mampiasa l'état fédéral fa mampiasa les dévolutions le sako teo zany hoe ino moa le dévolution dia lay fahefana centrale zany dia mijanona ho souverain fa afaka mitransférer zany manova an'ilay compétence zay transféreny zany hoe famindrana an'ilay fahaiza-manao makany amin'ny faritra zany de tafiditra anatin'izay zany manao an'izay ataontsika hoe dévolution zay zany ny Espagne de Italie koa manao de Royaume-Uni fa nivolazako teo moa zany lasa ty verina indray metraka an'le hoe référence sany ivelany tsokony andraisana lesona ahafahana manatsara Madagasikara ilainy zay fa raha am'izao situation misy zao valo volana ny tantanana ny mpitondra fanavaozana masamy teny zay fa midina ny vidim-bary mety mikaikaiky amin'ny tany tsara fa mitady vahaolana ny mpitondra fanjakana zay le fanavaozana tao anatin'ny valo volana ny tantanana ny mpiasa-panjakana rehetra mba tsy tenenana hoe zato isan-jato dia mba nitehaka satria ny
tokony ho anjarany hatramin'izay raha tsy teny ny indemnité de logement zay tsy no azony nandritry ny fanjakana teo aloha efa mba azony kosa fanavaozany zay amintsika amin'ny teny zao zany raha ohatra ka hitentsika hoe fifidianana ndao atao zahay anisan'ny manaiky an'izany ary anisan'ny dradradratra fa raha tsy madio ny kanja hilalaovana dia tsy hisy mpitondra atao hatrany vahoaka eto fa raha fifidianana madio no misy eto dia mpitondra fanjakana ho avy eo a tsy mety hatramy basy tsy mety hatramy tady filaminana intsony ka izay no mahatonga anay hoe andao aloha omena fepitaona le fepitaona omeko tsy mitovy amin'ny teteza mitatra tazomy amin'izay teniko zay a fa omena fepitaona satria atao anatin'ny valovolana ozy a dia misy andreo singa maromaro vitsivitsy ny tany saiko teo zay hoe zay no atao hoe fanavaozana andrasan'ny vahoaka malagasy ny andrasan'ny vahoaka malagasy zany araka le fanoteneniko dia hoe apiditra mpianatra izy tsy ho ela mino afa efa mitady azany vahaolona zany mpitondra fanjakana zany tsy misolelaka ny maika aloha zany dia hanala n'lay fototra ny pointny 5 septembre dia zao explosion sociale valopolo isanjato no nahatonga andreny satria doropone te tsy doropone tery zany hoe ahoana aloha no hamana andreny dia mamaha andreny a tsy manao cliquer droite fotsiny ndreny dia hoe vova fa mitaky fepitaona ary ombako manana fa za dia tsy rafitra ny olana amiko fa le volonté politique ny mpanao politika politisianna ny fandimby teto izay no hanohanako ny hoe ny fanavaozana misy androany kosa dia miroso makany amin'ilay afahana manatanteraka fifidianana ekeny rehetra raha ikarakara fifidianana ny andravanany seni zany a zay zato ena amin'ny teny raha io endra seni amin'izao io dia tsy mety amiko satria ekipany teo aloha ihany ene no lasa mbola ao reo amin'ny akapobeny fa zay le politika eto Madagasikara le hoe avadibadika ny tota mba ho lasa vaovao zany hoe zay le tsy mety amintsika zany hoe raha iroso amin'le fifidianana izany mety ao aoriana ny concertation ve nefa mamaly ny tena ahafahany mpandray anjara amin'ny sehatra politika indrindra ianareo zay mila ravinahitra ny ivelan'ireo za tena manohana anareo amin'ny fandraisanareo anjara devitra eto a fa ny manahirana fotsiny tsy anareo mirahalahy ozy a ny mety manahirana fa zao lasa somaro mitady azo toerana maka ny mety hoe 5e position sahady ve zay zao tsy ekeko amin'ny fanavaozana ny hoe influenceur lasa mahazo ny 5e place eto amin'ny tany sy ny firenena malagasy influenceur manao zavatra mampome raha nareo mirahalahy dia mety hoe ady hevitra ho any amin'ny katsahana vahaolana ho an'ny firenena tsy mbola nisy fa ao anatin'ny 5 taona kosa zany a hoe omena sehatra ny mpanao blagy za tsy mialina azy ireny a fa manino ndreny tsy nasany teny nanakihana tsy mety natany Russie ianao dia tsika lalina iny fa ny tiako tenena hoe ao anaty farandrososina ny anahy le hoe ianareo a misehatra ao anatin'ny tambajotra tserasera sy tsy miaina ny réalité tena iainanay tanora malagasy ny tena mahatsapy fa misy tanora mitovy amiko zara raha minambary indray mandeha ao anatin'ndray andro any atsimony nosy ny voalaza fakere fa eto Antananarivo ao amboribory tany fadimy ao masamijoro vavolombelona amin'izany ny tenanay fa misy tanora aho tsy mananasa antaonany maro misy ray aman-dreny aho tsy mahita asa antaonany maro misy tanora maro be vita fianarana ao fa hanao inona izy ao arinan'izay zany hoe ny any amin'ny faritra no politizena ity lazaina fampivangongo ato Antananarivo ity ny rafitra sy ny fahefana politika no ambadika io fa miteny anareo any be fotaka teny anareo any akandreo a teny anareo any bekily a feto amin'ity Antananarivo reny vohitra ity raha misy telo hetsy na telo tapitrisa ny vahoaka mipetraka sy monina eto dia ny roa tapitrisa amin'io tsy anasa roa tapitrisa amin'io mitsosa androany a hoefaina amin'ny herintaona ho amin'ny roa taona noho ninona ilay politika politisianina amin'ny fitiavatena ndreo tsy malala voky ny fandimby teto ka izany no hanohanako hoe aleo mba tsy mpanao politika andray aloha fa aloha reto mpitandro filaminandreto tsy midika zany fa mitsolelaka ary tohanako ny hevitro nambinina rehery mampianina na iza mitondra na iza manana basy rehefa hitanay fa tsy mamaly ny filan'ny vahoaka malagasy indrindra fa ny tanora ny fomba hitantanana ny firenena dia efa nanao voady fa tsy maintsy midiny eny akanja izany no antony nahatonga ny tenanay voasambotra manohana anareo amin'ny rahalahy
ary manainga ny diaspora rehetra ny velany hoe raha manao adevitra dia mba adevitra ohatry ny azo mirahalahy hanasoavana n'ilay fireneny fa tsy manao adevitra tany ampitan-dranomasina dia rehefa tonga eto tsy nataon'ny vava mitaterahan'ny tanana sy ny stylo. Metsika fitenenana indray docteur fa mangataka fitenenana izy io. Ie, misaotra aloha amin'ny fanamarinana ataonao ma zany fa le izy tsy hoe kory hoe tianay hoe zavatra hitanay ty andafy no lefanay Madagasikara. Eny zay aloha tena marina ka, zay ny tena marina hoe tianay raha zavatra iainanay aty miainanay any Madagasikara. Raisy coach Maroc zany ange mbola monarchie zany satria mpanjaka ange fa jereo amin'ny Maroc mipetraka tsara ny décentralisation. Anamboatra passeport ny olona eto amin'ny ville ipetrahako tsy andehany amin'ny capitale izy andeha anamboatra passeport zay. Ohatra raisiko zay. Dia nefa ny any amintsika hoa lay décentralisation ianao miteny hoe efa miezaka ny findram-panjakana manampy eto dia izy araho ny voalaza ny lalam-panorenana inona ao anatin'ny constitution. Resaka ataontsika hoe fanampiana STRO ohatra. Ny collectivité territoriale décentralisée nge afaka manao an'izany zavatra izany meo anazy zay voalaza ao amin'ny article numéro 3 ao amin'ny constitution autonomie des collectivités territoriales décentralisées, autonomie administrative sy financière io alefaso any vola ampiasainy zareo anasoavany zareo ny faritra ny zareo ahafantarany zareo hoe inona ny priorité ilainy vahoaka any fotony. Raha piarina nge io voalazan'ny constitution malagasy io dia tsy misy olana ankehitriny ty tabataba ny vahoaka. Ary zao zavatra tiako ianao moa zany ohatrany hoe sy mitena avy amin'ny fitondrana fa mba te hanoky hevitra zahay mba raisy ohatrany hoe ary fanina zahay aty ivelany satria raha joelona iny ange raha ny hainy tabatabanay izy hoe mba regleo jiro eto mety mbola tsy miongana izy fa mety mbola teo izy navitany mandat fa izy tsy miainy. Ka raha ohatra ka ianareo koa zany tsy hainy fa zay indray lazainareo hoe ianareo influenceur reo eny influenceur gasy tao Madagasikara tao ange be deabe na misy ohatran'ny MPN fa ohatran'ny misy influenceur ao fa honihony le izy dia aleo tsy confirmeko moa zany zero influenceur nalefa tany Russie na inona tany le ohatran'ny fiaraha-miasan'ny Madagasikara sy ekeko fa African Initiative manao an'le izy ka zay le izy hoe raisy hoary fanina zay influenceur re tompoko fa za raisy na ohatrany hoe fanohitra anareo zay rehefa mitsikera raha zay nge miteny hoe mba jereo ny olana jiro ohatra mbola tsy regle tsara io olana jiro Madagasikara mbola misy faritra hoe mitaraina hoe tapaka ny jiro sa hoe taloha raha ohatra ka tapaka adiny ataontsika hoe adiny 20 dia ankehitriny raha tapaka adiny 12 dia efa tsara zavatra zay mendrika isitraka jiro 24 heures par 24 heures ny vahoaka malagasy mendrika an'izay farafarasiny mba fahatapahana adiny 3 isa-taona ohatra zay no angatahana zay ka raisy fo ary fanina re zahay tompo fa za raisinao mpanohitra anareo amin'ny fitondrana ekeko fa mety manozonozona ny seza anareo le izy fa raha mandray vahaolana anareo amin'ny alalan'ny olana zay resanay dia tafaboaka io problème io dia malika le mikola mahitso amby zao amin'ilay resaka hoe aleo atao état fédéral satria jereo ohatra toa masina manakarena nge zahay misy varobe nge zahay ka ilay firaisakina ny tena tadiaviko malagasy zany hoe mba mifanampy tsara zany ny faritra rehetrarehetra ekeko hoe manakarena ny ato dia tokony ampidikarena kokoa moa an'zareo ka zay no angatahina amin'ny tokony andraikitra zay afaka manao an'izay mba ho jerena kely ohatra mahakasika ny ataontsika hoe caisse io mpanjakana io mba ny vola miditra ao anatin'ilay faritra zany ny 40% ohatra no lasany ampanjakana foibe dia ny 60% mijanonao ary lay resaka caisse ohatra ny trésor mba tsy atao anankiray tsy mankany amin'ny centre fotsiny fa mba asiana trésor ohatra isaky ny amin'ny asiana caisse isaky ny faritra dia mba misy vola mandeha aminazy ao dia iny entina hampandrosoana ny faritra afaka atao ange zany ekeko fa état unitaire dia ohatrany hoe manaraka an'izay napetraka ny zareo namorona an'izy fa firenentsika io afaka rahantsika état unitaire décentralisé dia itsika amin'izay mametraka ny texte hoe inona kokoa no hatsara ny fiainany voaka malagasy ao anatin'izay état unitaire décentralisé zay satria raha ny toetry ny voaka malagasy atsika miteny zao
satria misy ilay terme antsoina hoe égocentrisme social. Ny boaka malagasy ankehitriny dia mbola tafiditra ao anatin'izay hoe monde pubertaire zay. Zany hoe mbola miala sakana ny fiarahamonina malagasy. Miala sakana izy satria maninona? Satria ny fantany dia ny tenany dia ny manodidina anazy. Zay ihany ny fantany. Fa ny hafa tsy avana io. Dia nefa raha izay no nino ny fiarahamonina malagasy satria malagasy dia midrika anazy raha système politika no resahana dia aristokrasia no mety aminazy. Dia ny inona moa raha type d'état dia zay ilay atao hoe décentralisation no mety aminazy. Fa raha efa adulte isika malagasy zany hoe na ny hafa dia sujet daholo, za sujet, ianao sujet, amin'izay fotoana zay dia mety tsara ny démocratie. Ny démocratie nge be dia be isika malagasy tsy mahafantatra azy hany ka manao fantany tsika. Zany hoe mbola tsy mety amin'ny malagasy zany izay ataontsika hoe démocratie izay na hoe fédéralisme. Zany hoe rehefa io adulte io rehefa mature matra ny fiarahamonina malagasy dia afaka mivadika makany amin'ny fédéralisme itsika. Fa io ange any amin'ny fiarahamonina any zero tsara fa misy région ange tena hoe hoizy hoe izay karazan'olona razana ambony razana zay taranaka mpanjaka ianareo andevy mbola misy an'izany amin'ny fiarahamonina manerana Madagasikara. Ka mba hialana amin'ny zavatra ohatra an'izany raha ohatra ka tsika hivadika amin'ny hoe état fédéré dia mbola hanjaka ange any amin'ny fiarahamonina any le népotisme. Jereo le DGN SPAT iny sa inona le tany Tomasina sa taiza tsy nanaiky zareo hoe DGN SPAT tsy maintsy olona avy amin'zareo voatrin zareo le voatendry avy amin'ny olona. Ka zavatra ohatra an'izany mila fanovana toe-tsaina zavatra izany ary anisany argument izay milaza fa tsy mbola vonony Madagasikara hiditra amin'izay fédéralisme izay satria fiarahamonina tsy matotra itsika fa mbola fiarahamonina miala sakana. Zany hoe miala sakana dia participative zany mety amintsika zany hoe ampandraisana anjara amin'ny fampandrosoana ny eny fotony. Zany hoe décentralisation no ny tena mendrika koa amin'izay zavatra izay fa fédéralisme mila fiarahamonina adulte. Eny ary tompoko tapitra ny fotoanantsika voafetra ny fandarana eto amin'ny tondresaka efa mihoatra ny adiny iray sasany ady hevitra teto izay tena ankasitrahana tokoa Mika Andriambolazy indrindra fa isika niditra avy any ivelany tao anatin'izay fandarana izay ny tondresaka dia mafisina hatrany fa dia famelomana an'izay hoe démocratie eto Madagasikara izay misokatra ho an'ny ankolafika rehetra isika eto amin'ny fandarana tondresaka. Metsika ary amin'ny trafo Mika ireto vahiny reto hitondrana hafatra amin'ny mpijery amin'izao alina izao atombotsika eto amin'ny Turlan. Misaotra aloha ny izy roa mirahalahy avy any ampitan-dranomasina ary nahafinaritra ny débat ary proof zany fa samy saro-piaro amin'ity firenena ity na ny eto an-tanindrazana na ny diaspora. Ny faharoa manaraka an'izay dia amiko manokana zany dia état fédéral na état unitaire fa ny état d'esprit aloha zany tokony discuter-tsika lalindalina kokoa. Ahoana fomba ahafahantsika manatsara ny toe-tsaintsika io zany. Ny toe-tsaina tompoko dia tsy andrasana ny rakotona arabe ny fanovana azy fa manomboka amin'ny tsirairay. Ny tsirairay manomboka azy dia misy impact n'izay misy fiatraikany eo anivon'ny tokantrano dia misy fiatraikany eo anivon'ny fokotany misy azy dia misy fiatraikany dia miakatra ohatran'izay foana ary rehefa namafisy ny filohan'ny fanavaozana izay zavatra zay zany. Rehefa mandroso ny olona tsirairay zany dia miamandroso ny fianakaviana dia miamandroso ny fokotany misy azy sy ny miakatra. Ny faharoa manaraka an'izay dia na état unitaire na état fédéral. Tsy ny état fédéral na état unitaire no mamokatra ny antsoina hoe tsara tantana na koa hoe bonne gouvernance. Fa ilay bonne gouvernance zany hoe ny fahaizantsika mitantana ny firenentsika ity zany no hampahomby na io état fédéral na io état unitaire. Zay ngambany zany no hafatra farany avy aty amiko fa mankasitraka anareo teto amin'ny TV Plus tsy mitsahatra manasa ny tenanay ary mankasitraka ihany koa ny teknisiana ambadibadika ao ary mankasitraka ny vahoaka malagasy nanaraka ny tivandarana ity hatramin'ny farany. Ho an'ny docteur ihany koa misy ny hafatra tianao ampitaina koa ampiafaran'izao fandarantsika izao amenanao ary ny fitenenana tompoko. Docteur. Ove isso de falas? Ay, ana. Ja,
Misorona be dia be ny TV plus nanasa raha tena anisan'ny occasion ahafahanay mamoaka ny mavojerinay mahakasika ny fiainam-pirenena tamin'ny andro androany ity. Dia inona moa ny zavatra tiako afarina ho antsika malagasy na état unitaire io na état unitaire décentralisé aloha zay vao afaka ohatran'ny izy na avy any manao anazy koa za mahita fa ny eo amin'ny centrale misy mbola tsy vitany namana tapaka jeo tohizy foana docteur azafady fidako anazy inona moa izao hotsika vao malagasy na état unitaire décentralisé io na hiditra amin'ilay fédéralisme itsika raha ohatra ka tsy ampiharina ny voalazan'ny texte voalazan'ny constitution dia tsy androzy velivelytsika tsy tokony anatena miracle zany tsika manoloana ny zavatra zay satria natonga ny Madagasikara tafalatsaka ao anatin'ny fahantrana lalina nandritran'izay 19 taona zay dia resaka tsy fanajana ny voalazan'io lalàna io raha nanaja an'io voalazan'io constitution vao ny mpitondra teo dia ny dikan'izay fa tsara tantana ny firenena tsy nisy ny kolikoly ny fitsarana mba tena mahaleo tena araka ny tokony izy tafapetraka tsara ny décentralisation tsy efa voasoratra ao anatin'ny constitution ilay décentralisation zay fa ny loi d'application tsy misy ka tokony apetraka zany izay loi d'application zay ary zao ihany koa no tsara isaritako misy haitsika izay mivoy an'ilay fédéralisme tsy ratsy ny fédéralisme fa amin'izao fotoana izao dia mbola tsy voy ny Madagasikara iroso amin'izay fédéralisme zay miantony maro samihafa ilay resaka territoire ohatra ahoana tsara 6 province ve sa 24 région dia ahoana ny administrateur hitantana an'ireo faritra reo sy ny corps transversal dia anisany prioritaire zany zareo amin'izay zavatra izay eo ihany koa ny ataontsika hoe mahakasika ny fiarahamonina hoe fiarahamonina dia mbola fiarahamonina mianasakana ka tsy afaka miroso amin'izay zavatra izay tsika ary indrindra moa ankehitriny izay Madagasikara dia tsy mitovy ny fandrosoana manerana ny faritra ka raha hirosontsika amin'io fédéralisme io dia isy faritra vao maika hiahantra ary isy faritra vao maika hidivobo satria tampoka loatra ilay fiovana ka ny zavatra afaka atao ankehitriny dia mila apetraka tsara ny rafitra mazava hitantanana ny firenena hanambara mazava ny andraikitry ny tsirairay hatramin'ny filoham-pirenena ka hatramin'ny ambaratonga-pahefana isan-tsokatsiny dia mila ajaina na lana mazava ho azy rehefa mipetraka tsara ireo fepetra ireo fa dia zay ngamba izy fa dia samy ten'Andriamanitra tsika miraso metsika fitenana indray nambiny ray minitra farany makasitraka ny TV plus tsy mitsahatra mitady ny tanora mahitsy antaonany maro mety nandray anjara teto amin'ity fandarana donjesaky ity misaotra anareo mianada misaotra ihany koa nisy telo mirahalahy zay nitafatafa teto fa isorana manokana ianareo mirahalahy ny ampitan-dranomasina any mpanaraka anareo ny tena ary mahita fa manana sosikevitra anareo hitondrana ny firenena fa andao ho any amin'ny atao hoe tolo-kevitra mahintsy tsy misy tambiny ny amin'ny atao hoe ahoana no afahana amin'ny fanometanana ho an'ny fanjakana fanavaozana ahatongava atsika makany amin'ny ametrahana zay rafitra ho avy eo fa ny androany dia sorana fitondram-panjakana aloha fa misy azo antenaina ny ampitson'ity Madagasikara ity raha manana mpitondra hendry toy ny misy androany ary eto am-pamaranana ihany koa no hitenenana amin'ny vahoaka malagasy ny amin'ny tokony hananantsika faharetana kely ahafahantsika manova tanteraka ny fomba fitantanana ny sampandrara mpanjakana samihafa anankiray rosoana makany amin'ny fifidianana tena izy anankiray hametrahantsika fanjakana tandalany zany no dradradradraina sy napetraka teny akanja fa ny fotoana nefany dia isika ihany no erany inona ny mahamaika inona ny lahara-pahamehana dia ny ahafahantsika miala amin'ny sosialy zay tena efa latsaka ambany tao anatin'ny fotoana mahatraka dia makasitraka atsika rehetra nanaraka ny fandarana tompoko
koto lehilahy maitsoambo mpandray avy any ivelany a, inona ny afatra mafonja avy aminao a ao anatin'ny ray minitra? Ny ahy manokana moa zany de tena vonona de vonona ary tsy antoko mihitsy a no hoe mba hitantananay a ny vaky misy anay satria leo tanteraka zany a amin'ny olona ny mpitondra vady mifandimby a mandray décision n'importe quoi amin'ny tsy fanaraka akory amin'ny tombotsoa amin'ny faritra. Hitatsika zany hoe raha raitsika ve hoe ny olona avy any Sambava avy any Tala andeha hanamboatra passeport de any Antananarivo. Ny ministère Jolo ve de any Ampanjin'omby nisy Jolo de vangongo foana tazonin-dralahy monopolisen-dralahy daholo zany fitondrana efa ralahy baby. Ka zavatra zany tsy anokatra ino moa zany anangana gouvernement vaovao mihitsy faky vaovao hoe misy compétence. Misy amin'ny tena hoe ny fanorotana ny karamanton'ny mpiasam-panjakana dia tena mety satria tsy niandry économie izy fa niandry l'économie de fantany hoe firy hono mpiasam-panjakana eo sa 80 millions na 250 millions 30 millions malagasy. Reo mpiasam-panjakana reo efa niakatra 14% ny ino moa zany karamany de andany voly reo. Ny production tsy mitombo nefa iretsy demande mitombo. Inona ny vokatry zay miakatra vidin-javatra. Miakatra koa ny importation satria ny Madagasikara importation daholo fa tsy production locale mihitsy. Na moto vidinao na telefona vidinao miakatra daholo. De efa miteraka zavatra zay ino moa zany balance commerciale tsy mitovy de dégringolade ny ariary. Ka rehefa tsy manana an'izay fahalalana zay rehefa tsy fahaizana zay de mandraindray ino moa zany ny fanapahan-kevitra de ny mpandromo moa zany de ohatran'le to zany de mandromo foana ao milay be satria tsy fantany le izy. Ka zaza manokana de tena mitady hoe aleo mihitsy ny anay de zay aleo an'izy mahomby zay tsara tsy mahomby zay tsy tsara fa leo tanteraka ny miaritra ny maimbo am'ireo mpitondra DJ inona rehetra taloha tany tsy zavatra fantany mihitsy ireo foana monopoliser ireo mandray décision amin'ny ino moa zany région misy anay. De région misy anay mijaly nefa manana ny rehetra satria le mpitondra centrale no manapatapakevitra fatany fotsiny amin'ny tsy fahaizany. Ka za manokana de aleo aloha état fédéral satria akotsika ny anao ohatr'izay état unitaire de efa tsy aneny tsony izy am'izay. Efa tsy nanena hatramin'izay izy de aleo mba iova. Ohatran'ny terme tamin'ny sport hoe rehefa misy tsy mamely eo ambony terrain de miala izy. Rehefa tsy mety ny système ohatra no système défensif ny iza moa tamin'ny mondial teo de resy izy satria le système tsy mety le tactique tsy mety. De rehefa tsy mety ny tactique ny technique implanana le firenena tamin'izay tokony ova. Ina moa atahorantsika fiovany manitsika matahotra zavatra vaovao satria misy ny firenena mahomby tsara ohatra ny Suisse état fédéral mahomby tsara manaka indrindra an'izao tontolo ny état fédéral ohatra ny États-Unis iza matanjaka ny États-Unis mahomby tsara ny Canada fédéral mahomby tsara ny Allemagne état fédéral mahomby tsara fa manino tsika hijanona foana amin'ny zavatra hita fa tsy mamely. Izay ny problème malagasy de izay le tsy matahotra le fiovana zay matahotra ny roso amin'ny zavatra fa raha amiko za pragmatique rehefa tsy mety io de tsy mety mitady zavatra vaovao ndraika rehefa tsy mety rehefa fédéral ovana ndray ona tout le temps satria hatramin'izay telopolo taona lany fotoana zao fotoana lany fotoana de eo ndray miaina zao tsy tatsony zay ale ndray na ahoana makasy mamparoa fa zara za manokana de fiovana ny tadiavina de rehefa tsy ho azy zany le fanovana rafitra tsy zany nangatahana zay hoe aleo ovana rafitra io fa tsy mety anova rafitra la fa modikodina foana de aleo zalahy zany hoany fa aleo manangana zavatra vaovao ny amin'ny faritra zay ny aniko no tadiavina de sotra indrindra ny nareo ny invité anay azo atao mahavantsy ny invité anay raha ohatra ka tsy nahafapo anareo ny zavatra lazaina teto de ohatr'izany koa manao misaotra ny malagasy eto manerana ny eraso tontolo zao ny haino ny ino moa zany ny ady hevitra fa io de hevitra foana ny atsipy fa tsisy mihitsy fa personnel hoe tsy tianay izy satria zao fa hevitra ny anay tokony samoaka ny heviny koa zany manaraka de tafandrimaniko daholo. Mankasitraka atsika rehetra tao anatin'izay ady hevitra androany izay tsy adinotsika ny misaotra ny Nescafé izay manoana ny fandarantsika tondresaka eo ihany koa ny mpampiakanjo ny tena Kokety Mirène ary isaorana manokana ny teknisiana eto amin'ny TV Plus Madagasikara nahafahana totosa izao fandarana ampitain-davitra izao amin'ny ity androany ity misaotra ny Mika Randrem-Boulaza ihany koa niaraka nanentana ny fandarana androany te maneho fotoana
ho amin'ny manaraka indray Kate Mirena tsy adino a mampiakanjo ny tenako veloma tompoko makasitraka atsika rehetra veloma tompoko Makasitraka.